ary tena mpampianatra anay. Mahatsiaro menatra izay ray aman-dreny Jesosy fotrany tsy mahavita didy. Nefa ny fiazakazahany teknôlôjia ankehitriny tena fantatra efa tena manimba n'ilay ankizy. Tiako fotsiny dia atahoana zao zaza ao kibonao io tsy fantako zany ny famalin'ilay ankizy fa ngao a mamanareo tsy mba miteny hoe ho anareo vavy rehefa tonga regla neny vehivavy tandremo miarakaraka amin'ny lehilahy fa mahabevoka io. Mamanay tsy miteny an'izay, dadanay koa tsy miteny an'izay. De lasa izy miaraka amin'ireny namany ireny dia hitanareo renkizy mikakakaka mena mitangorongorona eny amin'ny arabe reny, mijery eny io, mijery ny Facebook io, dia mikakakaka mizy dia mijerijery olona dia maka coin indray aloha, misy 10 izy eo misy 10 izy indray mijery telefoninao. Zany inona ny tokony atao? Reto reto mitena tompon'ny conférence ka dia na iny fanokafa mba vony fotsiny mba ho fantatrareo ny alaliny zao lesina ataontsika izao. Dia mbola ho ampitombona mandrakariva aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mitsika. Faly miarabanao tonga soeto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Ny tanjona ao anatin'izao conférence izao dia hoe ianao niditra teto tsy mitovy aminao mivoaka eto, fa rem-pianakaviana tovavy mbola tsy manambady izay andray fepetrany amin'ny fiainanao, hitazanao ny ankonanao tsy ny zanakao fa na mivadinao ihany koa azy. Dia amin'ny mafetiny reny amin'ny lahady dia nahazo tombony manokana isika renrehetra izay tonga eto andray izao fampianarana izao. Ny fampianarana ny conférence izay ataontsika eto dia misy koa hevitra avy any amintsika fa tsy avy aminay ihany, dia hifanankalozan-kevitra mihitsy mba tena ho hita takatra ny reny kristianina ary koa ny zanaka kristianina mba miavaka zany fa tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Mialohan'izany anefa dia izao manoloana n'izao conférence izay rehetra ataontsika izao dia vavaka aloha tsika dia roatsika mifanaratsika rehetra izay misambotra ny resaka satria misy devoly koa manakorotana ny saina dia andehantsika aloha hivavaka tsangana sika rehetra androka ny asany maizina. Misaotra Jesosy ny amin'izao raha sy fotoana izao ianao miteny mandrakariva hoe
rehefa mivory ny zanak'andriamanitra dia eo koa satana. Noho izany na me fahefananareo ao ianao Jesosy andrava, androdana, anjera ny asan'ny maizina rehetra. Koa hery sy fahefana avy aminao Kristy velona sy Maheravany Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy ny andavonanao satana. Miala tetona anao dia volom-pangalatra teny rehetrarehetra, mitondra tsy fantohana, dorana amin'ny afamasiny Jehovah. Mivonona amin'ny anaran'i Jesosy ary atsipy any andavaky ny elo mandrakizay. May levina anao satana any amin'ny elo toerana misy anao. Fakehitriny mila ny fanatrianao zay Jesosy. Mangetaentanao zay Jesosy. Sokafo masom-pananay, ahita ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao. Andraisana ny fampianara avy aminao Jesosy. Mitenena tompo, mitenena araka ny fombanao ny ainanao izay. Ampianaro zay Jesosy. Mba ho reny modely afaka mitaizany zanakay, mba ho reny fakatahaka, mba ho reny kristiana, ary mba ho reny ankatoanao Kristia ny reny rehetra tonga eto. Eo koa mety misy ray mpianakaviana tonga eto indray fampianarana ny amin'ity an'io ty. Dia mianaranao Kristy velona sy Maheravany Nazareta no angatahana izany vavaka izany, matoky ianao zay fanay masino. Amen. Petraka isika. Isika aloha ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Daniel. Daniel toko 10 dia ny andininy 9 ihany. Atokantsika ho antsika rehetra fa indrindra ho an'ny reny rehetra ity teny ity. Dia vakitsika mafy be ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny reny rehetra hoe efa hita ve Daniel page 829 any aorinan'ny Jeremia, Ezekiel, Daniel zay misy azy 829. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ao hitatsika Daniel toko 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy ka nanao hoe aza matahotra ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahereza eny mahereza. Amen. Veritsika vehivavy rehetrarehetra ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amen. Inona hono ianao izy Jesosy? Malalan'izy? Malalan'i Jesosy. Manomboka eto zany aloha dia somary amboarina kely ny fo hoe na iza tsy ty, na iza ty, za reny ty malalan'i Jesosy. Verina hoe zay? Dia hoy Jesosy aminao hoe ry malala indrindra ao anao izy aminao fiadanana ny eo anao. Zany hoe tena ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy na ampiadana ny reny rehetra. Sa tsy zay? Hiala ny tebiteby, hiala ny fahoritsana rehetra, fa tena hoe reny manam-piadanana, reny toteny, reny tena hoe ho ankasitrahana ihany koa. Ary dia mbola nampino hoe ao anao sisy avy eo impiny mahereza. Tsy vitany indray mandeha zany Jesosy miteny aminao fa hoy izy aminao hoe mahereza. Dia mety miteny ka ohatr'ireo kely izy Jesosy mahereza ho zany ny fitiavan'i Jesosy ianao. Ry reny ianao dia tiany tompo, ianao dia novidin'Andriamanitra ho vehivavy manana andraikitra, manana ny maizy ianao. Manomboka eto amin'izao iresantsika izao zany aloha dia fantatrao ve aloha ianao? Ka sio kely ny tenanao, fantatrao ve aloha ianao? Izy ianao manomboka hiteny mombanao amin'izay ianao, ianona ny anarako za remim-pianakaviana, dia manomboka hitantara mombanao ianao, izy ianao, femme combattante ianao tsy resy zany ianao tsy resy tsy miady reny afaka manova fiainana ao anatin'ny tokantrano satria rehefa mijoro ny remim-pianakaviana dia milamina daholo ny zavatra rehetra. Sa tsy zay? Raha vao tsy eo ny reny dia misy zavatra inona zay? Banga. Apetraka ao zany aloha ny valeur anao amin'ny mareny ianao. Raha ohatra ka mbola ohatra somary adinodino kely izy indraindray fa misy zavatra natakalo an'izay, somary miverina kely ao amin'ny centre alohantsika. Zany hoe ato ny asa
ato ny ankonana, ato ny fianakaviana, ato ny asa fanompoana, fa izaho reny. Mila miverina aloha amin'ilay fitiavana voalohany ny amareny ary mandray ny responsabilité-ny mareny ianao. Reto ara misy toetra folo zay tena hoe tian'Andriamanitra nanantsika, avy amin'reto daholo ny ipoirany tsara rehetra, fa avy amin'ny tsy fahatanterahana amin'reto toetra folo reto koa no ipoirany ratsy rehetrarehetra. Kanefa ratsy le mivoaka dia miampitatra any amin'ny taranaka zany dia tonga dia hatrany amin'ny fiainana zany dia lasa fahasimbana. Tereto zavatra reto misy zavatra tsy zaka ny ankohonantsika zay ataontsika. Manaiky ve tsika androany fahitsy? Manaiky ve tsika androany fahalahatra? Manaiky ve tsika androany fahiova? Raha mandray fampianarana dia mampiatra dia mahazo résultat. Fa raha mandray fampianarana dia tsy mampiatra akory dia reraka be fotsiny mijanona eo. Fa le izy tena pratikena mihitsy, dia le izy tsy forsena be ho iaho fa zaho alefa tsy kelikely. Dia ianao ihany manomboka androany ny manome notinao 1 ka hatramin'ny 10. Firy hoe? Zany hoe ho asesitsika ilay zavatra anankifolo ireo. Dia ao anatin'ireo zavatra anankifolo ireo zany dia isan'andro zany ianao manao devoir aloha mandritry ny 2 volana aloha ese. Dia avy eo mitohy 2 volana fa rehefa avy eo io mandritry ny taona dia ianao ihany mandray ny résultat avy eo. Any dia ianao manome noty anao hoe ty zavatra anankiray ty 0 indray ty aloha fa ezaka kely rapitsy hoe. Zany hoe tena mila ezaka le izy ny fiovana tompoko dia ezaka avy aminao. Avy amin'iza hoe? Avy amiko, avy aminao. Ny tanjona tompoko matotra trarina ny tanjona anankiray dia ezaka avy amin'iza? Avy amiko. Te handroso dia ezaka avy aiza? Avy amiko. Fa raha te hijanona eto dia ezaka avy amiko. Noho izany avy aminao. Manomboka eto tsy hiteny tsony hoe ka ny zanako, ka ny vadiko, ka ny patron, ka ny mpiara-miasa amiko. Tsy manilika an'izaniza intsony ianao ny entouragenao na manodidina anao fa ianao aloha ny tompona andraikitra voalohany. Fa raha vao eto ianao mbola miteny ny vadiko mihitsy izay dia efa 0 aloha izay point. Zay fa narahantsika tsara mihitsy ilay izy. Raha eto izao ianao teneny hoe ohatr'izao ilay tsy vita, ianona mihitsy ilay mpitabataba na ohatr' izany dia mbola 0. Fa raha miteny ny zavatra anankiray zany eto dia hiteny ianao hoe vitako izany. Za koa miteny fa vitanao zany. Vitanao io eny ary ny voalohany indrindra izay mahatonga ny olana rehetra ao anatin'ny tokantrano ao dia izao tonga dia le solution meko hoe ry reny mitenena milamina, miresaha amin'ny vady aman-janakao ahampahazo aina azy ireo. Mifanohatra amin'izay zany dia hoe mitabataba, tsisy mifampiresaka izany mihitsy dia tsisy tamana ao an-tokantrano ny ankizy. Izay mifanohatra aminy. Fa kosa eto zany dia hoe mitenena milamina, miresaha amin'ny vady aman-janakao mba hampahazo aina azy ireo. Zany hoe rehefa miteny lamina zany tsika dia tonga dia foana n'inona? Tabataba sy fahakizitinana. Rehefa mifampiresaka ny zanaka sy ny reny dia afaka mizary izy. Fa raha vao masika loatra ny reny dia izao any amin'ny namana izy mizary. Azontsika dia tsy mifandray am-po mihitsy ny reny sy ny zanaka satria raha vao miteny ilay zanaka dia tonga dia tabataba be ny ataontsika reny. Dia tsisy fampizarana dia tahotra ny tonga loha amin'ny ankizy dia na ny vady arana tonga dia ny vady sy ny zanaka dia misy fotoana manao complice. Sady zany sakany ny tananareo izay manao complice ny zanakareo sy ny vadinareo hoe zareo misy tsirairay reny. Le complice iny zany le hoe aza miteniteny aneny dia indraindray nefa le izy lasa zavatra ratsy ilay maninona le konokononinao. Noho izany reny mitenena milamina, miresa amin'ny vady aman-janakao ahampahazo aina azy.
rehefa milamina tsara sika miteny malefaka sika mahazo aina ny ankohonantsika antanitsika moramora ny zanakitsika araka ny tenen'ny ray aman-dreny teo hoe 13 taona dia efa bevoka satria tsy ampy fampiresahana amin'ny reny indrindraindrindra rehefa mifampiresaka amintsika ny zanakitsika izakiny miaraka amindri mba hatorianao hoe ay na dia tsy tianao ary tiavo aloha tsara tare kosa andray aizy sy mianatra tsy maintsy mitoraka voninkazo aniny ianao mba hitanao ny renseignement rehetrarehetra fa raha vatonga dia fankalana no ataonao dia maniraka azy ianao hoe ino ny tiako dia tapitra fa mila miaino dia mila mifampiaino ary manomboka eo ianao rehefa ianao miresaka amin'ny zanakao iny dia manomboka enao mitondra mbavaka ny zanakao tsangany any tanàna zay mitondra mbavaka ny zanany hoe saotra tompoko dia rehefa mitondra mbavaka ny zanakao ianao tsy misy tanteraka afa-tsy ny programan'Andriamanitra rery ihany ka raha misy zavatra tanteraka zany amin'ny zanakao dia inony zay programan'Andriamanitra hoe na tsy tianao ary iny lehilahy iny ovonantonao iny zany programan'Andriamanitra satria efa nentinao ambavaka izy efa niteneninao malefaka izy efa mifampizara ianareo tao anatin'ny tokantrano tsisy zavatra miafina mihitsy ny aminy na ianao ara araka le teny tao hoe fiadanana ho anao zay aloha ny voalohany rehefa venareo mametraka fanontaniana dia mifanakalo hevitra tsara isika ny faharoa ambarao arabao ny ankohonana rehefa mifomaraina fa manokatra fifandraisana zany mety tsy fatao zany fa manomboka izao bonjour satahiny jesosy fa tsy hoe aizany kitapiko teo dia lasa fa mila mifampiarahaba ny ankohonana dia mifampitsodrano tsara ny tontolo andro mahatsara ny fifandraisana zay raha reny zany miresaka amin'ny vadiny mahafinaritra kokoa no manontany ny atoandro hoe nanahoana ny journée anao nanahoana ny asa fa raha tsy mifampitsodrano koa ry maraina tsy mifampiarahaba ohatra ny anahirana le anontanyny atoandro any eo tahak'izay koa le zanaka rehefa mifampiarahaba ny maraina mifampitsodrano tonga ny hariva mahafinaritra manontany nanahoana ny journée anao dia mety fahakiviana be ny teneniny anao dia ina miteneninao amin'ilay teny teo impiry ahoana hoe anjarana neny mampahery mandrakariva ny ankonany azadino zay fa tsy hoe nao tsy maininina mihitsy tsy mianatra lesona mihitsy aherinandro iny tsy tapitra dia nefa izy rehefa makany an-tranon'olona dia mahita ny zanak'olona vao mahita ny mamany andray le monamory kely koa an'izay nonorisa kely neny dia mahazo kalain-kalainy zanany azy nareo fa ianao vao miditra ny trano tonga dia efa manomboka eo amin'izay le teny anglaise français rehetrarehetra dia tsy mahazo aina dia leo monina dia tanteraka le tantarainy dada teo hoe lasa makakoin izy dia mitady namana anaky 5-7 ny Facebook no mampianatra ny zanakitsika ny fahendrena rehefa tsy mandray andraikitra isika faharoa zay fatelo mahaiza misaotra ny vady aman-janakao ahoana hoe na inona vitany eo na kely ny karamany na tsy navita rahabetsaka izy mio valeur izy misaotra ny amin'ny vady tia ny vola azy misaotra hoe tsika mba afaka ty ho tahin'Andriamanitra ny zanaka mila manina koa tsika mila tsy hoe tsika ray aman-dreny foana ny saorana fa tsika ray aman-dreny koa mila misaotra ny zanakitsika mila makasitraka ny zavatra vitany dia ilaina koa zany fa rehefa mahazo an'izay fakasitrahan'izay izy dia mazoto indray izy anao zavatra tsara isan'andro fa efatra tahaka ny Kristy teneno isan'andro ny ankohonanao hoe tiako ianao zanakao teneno hoe tiako ane ty zanako ty ny vady tenenina hoe tiako ane ty vadiko ty fady tena fady ny mampitany zanakao amin'ny zanaky ny hafa
maninona hoe jareo nge zanakarianina ary ny zanakarianina fa ny anao ameo valeur tiako ny anty zanako ty a tiako ty vadiko ty a karakaraiko ty ankonako ty a andray zanako tiako misy a efea na misy fiatraikany any amin'ny fondro zanakitsika zany a ka ho tsapany hoe tsy aditra andro dia mampalahelo nendy zay a fa raha tsy ampy fitiavana ny ankizy dia efa manomboka manaikitraikitra hoy iny izy aloha efa le tsisy tsony le hoy iny efa manala stress le manque d'affection iny dia efa manomboka le tsy be teniteny iny izy dia efa tonga ohatrano izy dia efa raha izy zay mandraiky télécommande vo tonga any mameno azy a rehefa tsy fenotsika fa na dite tsotra romeno rehefa tonga avy mianatra ny zanakao tiako iny ty zanako ty e ny andro zao mangatsika tia ny diteanao anaka tsy adinina iny mandrakizay noho izany aoka ny ankonatsika izy rahantsika fitiavana sady nomendray andro ny tenenin'ilay ankona anankiray zay hoe orineny a mba ataovatra ny rahavavy sy rahalany am-piangonana zay fa re mahazo tambitamby be manao ana rahavavy tahiny jesosy ay andao le hinana kompoze keletsy tsika fa zay reo mangataka gote zay ndray a zay ndray le gote a fa rahavavy sy rahalahy tena invitena mihitsy isakafo dia tsara fanahy be mihitsy ny ainy any amin'le rahavavy sy rahalahy mba ataovy rahavavy zay dia mba ataovy rahalahy satria mahita fitiavana ny any ivelany fa ny ao atokantrano irasoerina irakizitina ranavalina reny anaram-bositra atsika reny ka anarana mpanjakalozatany ary efa nisy nahazo zany tsika sa tsy zany fa aoka mba ho fitiavana ho teny pahasoavana mandrakariva no ivoaka ny vavatsika fa dimy raha misy re adisonao reny malalamy fona manaova azafady fa tsy hoe lehibe tsy mba diso rehefa mifonitsika na may ary ny loka azafady rakizy fa fona mihitsy fa tena may ty loka ty ineniko tsy maninona io e fa raha miteny le ankizy hoe neny amay le loka kony tsy nara olo sady efa tsy manao tolony jaina mbola memenina ihany efa mihinana fotsiny zany toetrantsika reny za sady zany e fa ny an'olona ravim-bomanga ka taretran'olona zay a tena ozy Andriamanitra ampianaro ahako inona ho any lokanareo steak de bouillon de légumes zay mihitsy tena le rahavavy dia mba tonga moa zany invité ahako le steak amin'ny ohatra n'iny le bien lactose le bouillon de légumes tahona poireau ray sy carotte ray mitsikobana anaty rano be fotelo litre fa hitanao tena sy niendriny mihitsy le izy amin'ny ankonany hoe ty zava-misy a dia ifaliako ty a dia ataoko amin'ny endriny mahafinaritra be steak zao raiky izy ny ao dia bouillon de légumes dia mipetraka azy alana tena hinana ohatry n'inony be ay moa ohatry zao le izy dia jesosy eo ampianaro ao mba hianatra an'izany satria fianarana ny fiainana dia le zana ninana l' izy j'adore tiako zany hoe tena hoe hiainana mihitsy hoetoka le snoby fa na raha mbomanga sy patsaka ny lokanao rehefa hoaninao mpitiavana be kely izy dia tsara rehefa ankasitranao kely izy dia maninona dia tsara fa ny tsika tonga dia monimonina na mandeha aloha ao mivavatsika na ny zanakitsika dia lasa tsisy fitiavana tso natony tokantrano noho izany mila mizatra manao azafady sy mifona rehefa diso fa enina tiany tena zava-dehibe ty rehefa miresaka amin'ny ankonany ianao dia mba eno izy ireo misy manao isa-taona misy mifampiresaka zany hoe carte sur table le resaka eto misy mavita 3 volana misy manao 9 fa tena ilaina ny fampiresahana ny voalohany aloha ina daholo zavatra nafinaritra nareo tato tokantrano dia mitatara ny reny mitatara ny zanaka mitatara ny vady dia avy eo antanina indray fa inona le tena nahasositra
de miteny anankiray le kiraro ny anako kosa mempifromba be to de natsipony tery abaravarana terie tena nasositra azy iny fa tsy iverina tsony eny rehefa mifampiresaka any a nisy kosa tsy fandraisana andraikitra mihitsy aiza ve de dada ve ny rava taminenina de zany rava taminenina sasany de efa miteny ao alefy de tsy lalain'ny dada de ny andro bisela be de alina be zany re mibe tonga tato an-trano raha misy ny fifampiresahana eo amin'ray aman-dreny sy ny zanaka de ny fampianona ny zava-dehibe eno ny etaeta ny zanakao ny faniriny ny zanakao mba tsy anaovanaovany foana fa zava-dozana eny olona ny sodomita am'izao hoe tovolahy kely 17 taona sy 18 taona iPhone 13 14 ny takalo ny fahaisana ranofo sahirana ny ray aman-dreny gaga ianao manana telefona ny sodomita de zao tovolahy kely vadiny mpanakarena lehilahy samy lehilahy motona 15 millions tsy haiko ny anaran'ireny efa somary le bebe kely aminany reny reny takalo mahita an'izany ary ny tena le tovolahy hoe nahoana ny fahafinaretana ray minitra no anarianao amin'ny fiainana mandrakizay satria tsy vitantsika ray aman-dreny no mifampiresaka amin'ny zanakitsika fa raha azotsika atao no miresaka amin'ny zanakitsika tsy tafiditra ao anatin'izany fakapanahy zany izy ary ampafantaro azy ny maharatsy an'izany fa sy da zany tonga de zay ary no avy rehetrarehetra potika tsy ny androany ihany fa nanambady ary ianao feno fahampitena ny fiainanao de zany anakalozan'ny devoly ny olona mpanambola ny olona manao paky tamin'ny satanany hanimba ny zanaka kristianina ka rehefa tsy mahatakatra moto tsy mahatakatra iphone ianao de andao izy hiaraka mampalahelo zany ary zavatra misy eto amintsika izany zavatra zany ka raha tsy tianao tratran'izany zanakao mifampiresa mianara tsara anaka rehefa tafita ianao mety efa iPhone 30 amin'izany mahazo foana ianao fahazasombahana ny tenanao mampalahelo zany ary vao tafiditra indray mandeha gaga ianao mahita tovolahy kely manao fietim-pianakaviana izy dolo miantoka ny dépense rehetrarehetra fa rehefa nantononao izy nantaniana hoe aiza na hitanao vola ohatra zao sy mandeha indray mandeha fotsiny fa le indray mandeha indroapolo de alaivosary atsaina hoe zanakao lahy no viravirain'ny devoly tsy fahampin'ny fifampiresahany zany fa raha miresaka ianao mitondra mbavaka za ry havana ny zanako 13 taona sy 17 taona fa isaky mivavaka isamaraina de ny devoly ny sodomita roay devoly ny zanakao isanandro fa le devoly nge eny am'le fotoana kely eny am'taroko le ohatra hoe récréation na le midi à 2 le tsy mody le ankizy eny ange nidira le fakapanahy ary le namana mihitsy miteny ty azon'zao ve lahy tsotra be ndao hiaraka fa ary misy alaina fotsiny tambatambaza ny tovolahy am'izao ary tena mampalahelo ankehitriny lasa tsy tovavy tsony ny atao orana fa ny tovolahy zany asan'ny devoly zany ary mila tsika reny maka ny fony zanakitsika mifampiresaka fahafito tsarovy de ankalazao ny daty naterahan'ny zanakao tsy voatery gâteau be zany asy fifaliana ao atokantrano andray andro naterahanao androany da tsika hivavaka inona mba tianao mba homano misy fiomanana ny fiainana fa ny mahasimba ny tanora rehetrarehetra de ahoana anniversaire de maka izy invité ny namana rehefa invité ny namana de mahita ny fiainan'olona any ary mahafinaritra be ianareo ary ohatr'izao ianareo de le namana amin'izay mitarika amin'inona eo amin'ny ratsy ary ny ankizy de mora makatahaka manao comparaison izy manao fampitahana ny fiainany sy ny fiainan'le namana izy de latsaka ao anaty fakapanahy fa rehefa atoronao mihitsy ny zanakao hoe atreto fa efa mividiny ray aman-dreny fa rehefa miezaka tsika de ho tahin'Andriamanitra endry mianatra tsara telo ny tanjona voalohany ho afaka PPC eto ndray tsika ho afaka baka inona ny fianarana tianao atao ianao ray aman-dreny mihitsy no manampy ny zanakao
raha mba mijery le ny internet reny ohatra zao ny afaran'ny olona nanao zany hoe expert comptable ohatra zao ny atao hoe miditra anatin'ny teknisiana ny fambolena miara mikarika dia mijery ny fiafaran'ny tantara fa rehefa fantany afarany tsy miditra any amin'ny zavatra tsy tokony ho ataony izy fa ny tsy fahafantarany zavatra zay hoe ny avenir no aviny ny mahatonga anazy eny an-dalana dia efa miditra anatina fahampitehana noho izany manana andraikitra isika reny mba na dia makalasa kely le fety njarakitsika ao tokantrano ara dia mety zany sa tsy mety tsy voaterika atao be iny mba homano atao anniversaire any zanako ao dia mandritry ny taona avy anao dia tsy angona kely 10,000 ariary ka atao kely anankiray tiako ange ty zanako ty joyeux anniversaire zay anniversaire ny ana dia ho any ananiny zay amin'ny alina zao ny réglementsika tsy mivoaka mihitsy tsika zay ny réglement intérieur atao tokantrano tsy mivoaka amin'ny alina zany tsika ka raha misy fety atao amin'ny atoandro amin'izao katramin'izao zay zany miaraka amin'ny mpiara-mianatra zarainy amin'ny adolo ny zavatra rehetrarehetra rehefa mifampiresaka fa tiany loza tovavy tsara tare montomontonao am-pianarana tany anaty anniversaire no voaolana lehilahy enina izay mpiara-mianatra ihany satria hoe miavinavina misao tsy azo mihitsy tony ao anatin'ny jus fontany sotrony no nasiany fampatoriana vita tantara takaitra mandrakizay zany no teneniko anao fa rehefa mahita amin'ny fahitan'ny olona rehefa tsara mifandray tsara aminao ny zanakao mitandrina izy ary rehefa hitany hoe hafahafa le fihetsika mody izy fa rehefa anao mity anniversaire ny any ndany aza mody alina fotsiny verina vany efa vembena tsy fantatra otsonina rorohona inona no an'ny zanakao mila mandray andraikitra isika reny fahavalo kasio fihino ny ankonanao fanehoana fitiavana zany mba impiry zao anao mba namiana ny zanakao tiako be fa misy zavatra miampita iny misy zavatra miampita iny fa misy mpivady efa tena nyreny efa tsy vita ntsony mihitsy namiana ny vadiny tsy hay hoe firy taona nanao bisofarany ohatra namiana ny zanany zanako za tamin'ny 3 taona nitsotronina eny dia faly be le mahazo kalain-kalain kely eo dia hianatra fa zao lehibe zao lasaka nareo zay zay angana vatary dia lasa na ny kalain kely le zanaka misy zay le hoe fifandraisan'ny fo maminao loatra dia tena ny tontolo andro ny arany tsaroany hoe misy fiarovana izy en sécurité izy zany hoe tsapany hoe manana neny dia tsy tianao zay mampalahelo neny dia tsaroako le teny aneny sady namiana indre tsara mianatra tsara tena ratsy piaranao dia hoe mba tsy titsongo kosa manaraka fa somary mezaka kely ianao dia mahita n'le fivoarana le évolution no dia faly ery hoe voarainy le izy satria sady ny teny tambitamby ianao no ny teny lamina fahasivy mba sivy fotoana kely spesiala iombona ny ankonana fa ty fiainany ity ma tsy rotoroto loatra routine loatra dia raha iteny azy zao hoe isaky nina mba manao salady kely anina kely sakafo ohatra mba zavatra iombonana mahafinaritra kely ao tokantrano tsy vitsy zany aingitraingy bazaha zany ny fiainana amin'izao efa tsy zantsony tsia mba asianao fiombonana kely ao anatin'ny ankonana aza velany any ivelany anana fiombonana ny amin'ny ankonanao fa ianao reny no manomana sakafo fiombonana kely ao anatin'ny tokantrano mba ampitombo ny fifankatiavana fahafolo sady farany mahazo tombo vavaka ho an'ny ankonanao mirahary soa ho azy fa ny teny soa mampitombo fahasoavana ka raha misy zavatra mahasosotra reny nataony vadinao mivavah ho azy na tsy nahafapoanao raha ny resultat sy zavatra zay nataony zanakao mivavah ho azy raha sedrapotraka izy raiso izy reny atsangano izy reny haitsy moramora izy reny teneny malefaka izy reny fa zanakao foana iny
misy fiteny zay moa indraindray ohatrany tsy de tiako loatra l izy kanefa ny fiteny mihitsy hoe ny vady ane azo anina fa ny zanaka tsy azo anina anareo le izy fa tsika kristianina tsy manao zay fiteny zay any fa ny atsika ny vady tsy azo arina ny zanaka tsy azo atakalo zay reo didy folo reo tompoko ny mahareny atsika fa raha tanteraka tsika ireo dia tanteraka le teny eo bokyny Daniel hoe fiadanana ny eo anao tena feno fiadanana ny tokantrano satria na tsy manam-bola aza za miteny anao fa fifankatiavana tsy voavidy vola ny filaminany tokantrano tsy voavidy vola ny toetra tsara nanany reny tsy voavidy vola fa misy olona manam-be fa tsy manam-piadanana ao anaty tokantrano sa tsy zany fa misy olona koa hitanao hoe sahirana fa tena hoe zany tena hoe Jerosalema vaovao fa miditra ny tokantrano dia azafady tompoko eny tompoko mamizara koa manao tompoko ao trano fa mahafinaritra be ny menao an'izany za mba nianatra dia nety be azafady kelenge io any hoe azafady misaotra tompoko ny zanako misy ataoko hoe misaotra tompoko ohatrany mahafinaritra be any ianao le izy dia nipita tany aminy le izy fa mahafinaritra be mihitsy na ny fifanajana ao anatin'ny tokantrano ary tsisy mahay tsika ireo fa mianatra ka apiatra sa tsy apiatra dia tsy gizitana mampiatra le izy mena inona ny tenanao mena inona menanao ty raika hatramin'ny manomboka androany dia horeny modely horeny fakatahaka ary ho tsara fiafarany taranakitsika satria miova isika sotra tompoko misaotra azy raha misy reny mahavita an'izany aloha dia tsara fa zaho te hiverina mihitsy n'lay hoe inona ny tokony atao manoloana n'ilay ankizy tia andrakandrana mampiaraka sahady ny nanontaniako ny indray mandeha 14 taona le nakiray teto ara natao mariazy mihitsy ny gagan'ny olona teto 14 taona le tovavy le tovolahy 15 taona dia atahoana mampivady an'izany raha olona dia tsy hitako zay fanapaha-kevitra ny ray aman-dreny fa le manahirana saina mihitsy zany tiako avoaka mitondra nyty anyty anareo momba ninona moa io momba ny hoe fanalana zaza ohatra ve sa inona io misy n'izany eo momba ny maharatsy ny fanalana zaza misy n'izany ny aza any tena miatso vonjeo hoe ny aza inona nadiditsika ray aman-dreny manoloana an'le tovavy be dehibe be dehibe dehibe 14 ans 15 ans bevoka mba mitenena nareo vehivavy fa za tena mitsangana hatramin'ny volondoko hoe orineny dia akoa ny vehivavy akoa ny lehilahy misy 13 taona nanontaniana fa izy angano ny ray taminao kapohana izy kapohana izy kapohaneny izy inony ty bevoka ty zazy ty iza nanao an'io dia miteny izy hoe dada batolorevitra avy ina nolazainy dia hita amin'ny fiangonantsika teto vao niditra kely vao heritaona misy
misy fianakaviana ao ananinanao fa sao de fantatreo le izy fito vavy bevoka daholo tonga reniny tao amiko neny nahafantarako an'izany dada za andeha ahoana zanako fito vavy vadininy dadany daholy bevoka daholy ny vavy matozy hoe fa miteraka 5 vavy eva miteraka 2 vavy fahatelo miteraka 2 de sisa vo bevoka daholy fa maninonareo manao an'izany dada mihitsy ozy nampianatra anay hoe tsisy mahazo manambady nareo fito vavy fa vadiny dada daholo 20 taona zay de efa taony dadany zany 20 taona ianao zany madama tsy niteny mihitsy tsy nahalala an'izany ina ro no atao tena inona no atao tena sahirana mihitsy zay miaraka amin'ny ankizy ato anie misy an'izany reny 14 reny tamin'ny katekomena nanontaniako bitsipitsiko moramora isanano an'izao dada kriko mihitsy ny hoe jesosy ino ty atao ina mba tolorisay eto maka micro daroana ve le madama nety zaho izy andefa manjary rafo vaviko daholy zanako zay ve mifanafody sady mitarika kely efa misokatra ao antsika rehetra ny ady-hevitra ny amin'izay zavatra izay ny voalohany aloha dia mbola eo amin'ny reny ihany ny tsy fandraisana andraikitry ny reny satria ny zaza vao manomboka maoty zany hoe miditra amin'ny 10 taona moa zao raha raky mbe 10 taona dia efa règle dia eo ny manomboka mandray andraikitra zany hoe mbola kely 5 taona ny zaza dia efa reny misasa aloha fa misy misasa mbola kely dia efa mpandrona dia efa mila misasa mila midio rehefa tonga eo amin'ny fotoana fa 10 taona io izy dia efa ny ankizy amin'ny 10 taona amin'izao mantsy efa mitovy amin'ny ankizy 14 taona taloha zany hoe lasa loha be zany ny fitombona dia ny fampianaranao reny mihitsy hoe rehefa eto règle na indisposé moa filazantsika azy ny taloha reto ny règle ny tovavy dia mba hampafantarana azy mihitsy le cycle iny mba mila mianatra amin'ny fotoan-tsaroby tena mangataka mihitsy mba fampianarana ny fanisana règle fa misy manko itsika zay vehivavy rem-pianakaviana ary tsy mahay manisana zany andro zany fa hampianarana ny zanakitsika mihitsy ohatra zao tsy fampirisy anazy akory zany hoe andany ianao mijangajanga fa raha ampy mifanaramaso le zaza vo 20 taona 5 taona zany tiany rainy izy efa tokony ho fantatry ny reniny azotsika ve fa misy inonao zay tsy fandraisana andraikitra ao zay ary tao anatin'izay fotoana zay ve dia tsy nisy fahamelona mihitsy nandritrin'izay taona zay fa misy tsy fandraisana andraikitra aloha ray zay ny fampianarana n'lay zaza dia mifony kely ny atao hoe mahavehivavy azy ny toe-bata ny ainany ny zavatra miandry azy raha ohatra ka amena azy mihitsy hoe ty ny lafy tsarany ty ny fitombony ny tenanao ny fiainanao rehefa eto amin'ity taonyty ianao dia ary daholo ny ao anatinao rehetrarehetra fa raha eto ianao no miteraka na manaonao foana dia zao ny zavatra hitranga aminao zay ny anetanana antsika reny mba mila mamonjy fiofanana mba mila nyvozana izarana n'izany ary manomboko zao dia foanao anatin'ny saina mihitsy hoe raha vao mitely le zanaka hoe règle dia tonga dia mahamenatra na miresaka zany amin'ny dada ary tsy mahamenatra intsony tompoko ny fampianarana any itaovam-pananana sy io itenantsika io amin'ny zanakitsika nalana vavy mba tsy manaonao foana ny zanakitsika rehefa tsy mandray andraikitra mampianatra isika reny indrindraindrindra zay no ny anankiray ozona nresaka ozona fijangajangana misy zany atao hoe dia volo mandozamanana zany mandozamanana zany dia rainy manambady zanaka ka raha manao ody zany zao le olona dia dadarabeany ihany miteny hoe raha tsy manambady ny zanaka ao ianao tsy manan-karena be any ambanivohatra any betsaka manao an'izany mandozamanana dia io ny ataon'le rangahy ese dia lasa manao an'izany izy dia ifa tsy nety lanan-karena fa mitoetoetoe lasa filan-dratsy fa raha ratsy fanahany fijangajangana filana ranofo zay ny tafiditra nahapotsika n'ilay fianakaviana
le reny ava sasatra n'le mety hoe fiainana tsy mandray andraikitra tsy nahazo ny fampianarana dia manara-dreny rano fotsiny le ankizy mety tahotra mety misy koa ao a fampiroroana amin'le ankizy a mety koa rehefa tonga ao amin'le taona n'le izy a dia ny vatan'olona tsiray avy mila filana daholo sa tsy zay dia lasa hakafizina le izy lasa ohatrany hoe ay ohatry ny mety ihany ohatrany tsy maninona ihany satria le devoly efa makabahana ao anatin'le fiainana fa ny fampianarana dia mbola kely io dia fandraisantsika andraikitra re tompoko fa raha mandray andraikitra isika na ny règle ny zanakao tokony fantatra ao reny hoe isaky le 10 sa isaky le 15 sa tsy zany fa tsy hoe ohatrany tsy tonga teo a nefa ohatry ny arakaraka dia aveo nefa aveo le izy a efa be voka 3 volana dia manasa servieta ihany tamin'izaho moa ny anay taloha manasa servieta ihany fa ny amin'izao efa efa raiky lahy dia tsisy profo tsony ahitanao an'le izy amin'ity fitaovana ankehitriny ary raha ho maso ny zanakao mifampiresaha amin'ny zanakao jereo ny fahasalaman'ny zanakao na ny lakely arankely ny reniny ka tsy nafantatra hoe efa nisy nanolana ny zanany manao an'ity jeu ty ny zanany avy mirava mianatra dia tsy manam-bola anaovana an'le jeu le olona tompon'le jeu ihany nanolana an'le zaza efa iantsika nga maniny zaza 20 taona fa rehefa nanasa lamba ny reny vao nahita hoe ary misy zavatra fa hafa ny patalohanao dia hoe za tsy na tsy manam-bola naloha tamin'le jeu a dia hoy izy dadany anina hoe iarak'izay dia miarak'izay dia manao jeu a mafy anie zany tsy fandraisana ndraikitra zany avako na lahy na mivavy araho maso ny zanakao ampianary ny zanakao zay ihany ny fanafodiny io dia indrindraindrindra ny fiarahana mivavaka ao anatin'ny tokantrano sy fandroahana zany devoly-janka sy ny fandravana fampitehana ny ankonany zany fa ny tanjon'ny devoly tompoko dia ny anapotika ny ankonanao a mba tsy hahafahanao mifantoka amin'ny fiainana fa rehefa potika ny ankonanao na io fitadiavanao voly io ara tsy mandeha amin'ny zelony io asanao io sa tsy zany no asa fanomponao io ara rehefa potika ny ankonanao a tsy mandeha amin'ny zelony io fa za jesosy manompo anao nefa maninona ny ankonako zao satria anao tsy mandray andraikitra noho izany fampianarana io fampianarana fony mbola kely fampianarana raha mbola anatin'ny fotoana tokony hampandrona ny zanakao hampandroy fa ilainy zany ny reny mampandro ny zanany vavy fa misy fotoana koa nge na mahandro amin'ny dosy rehefa tsisy fahamianarana ntsony amin'ny alalana an'ity Facebook ty ka na mibridana eo raha ny zanaka vavy eo amasiny rainy ankehitriny raha azo atao re aza dia manaonao foana eo masiny ankizy fa misy koa ray aman-dreny a ny zanaka mbola tsy matory manao firaisana ranofo ny ray aman-dreny misy an'izany ka tena tsy fahonona teny zany ary dia mangataka amin'ny tompo mihitsy hoe mba samianana ny efitrano ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia taitra maheno hoe ny zavatra misehoseho ali ankizy le rainy koa tsy mety mahita ny zavatra zay jereny any midiny mandadilady an'le zanany dia tsy te hanagadra ny dada satria dada maninona mamelona dia efina le fahoriana fa itsika vehivavy sahi manao tsia sahi manao tsia tsy ekeny zany fa raiso ny andraikitra ao amin'ny mareny anao a ao anatin'ny fitaizana ny zanakao na lahy na vavy sotra tompoko sotra tompoko nisy fiangonana anankirazay na tsy lazaiko ny anarany sitrana mangy tany a jereko misy tovovavy be deaibe 8 ans 9 ans 10 ans miandriandry eo amin'ny tomobilin'olona tateorina na eno fa ia asesin'le olona lehilahy anankiray ao am-piangonana asesiny mpianatra sekoly lahady ireo dia nahitany reniny anankiray a azafady kely a madama mba fantatrao moa zanako vavy io a fa miaraka amin'ity olona ity fantatro tsara fantatrao ny anaovan'ny zanako vavy ihany fantatro tsara ay verité fa tsy fantatrao arabe vokany io dia ahoana alako reny mihna mitenan'izany tamiko e
fa maninona ianao no manao an'izany zay ny dada ho zozy mahantra zay mahantra fa raha mandeha ny zanako vavy io a dia omeny lehilahy 4 alina ariary sakafonay tsara zany androany amin'izay zay mba velona daholo dia raha pitsindray alefa izy a dia mahazo 4 alina ariary mahazo 4 alina ariary atambatambaro anie zay pastera mozy fa tena mahavitanay menekavy miasa ny zanako dada miasa ary nareo ray aman-dreny tsy ampy ny volany karamany dada tsy ampy dia lasa ny saiko hoe kinona tsony moa zany no azo atao tsy hitako le reny mihitsy any manao an'izany tany Moramanga indray a tany moa misy an'le orinasa be anankiray atao hoe serita zay vazaha be dodolona eo misy gasy koa anatiny eo tonga teo Moramanga taritarika vavy kely fantatro koa ny reniny mba fantatro mo ty rahany ty zanako ty fantatro tsara dia inona ny hevitrao ava aloha izy anteka dada raha mbola virjine ny zanaka dia vodiny le vazaha 10 hetsy ariary 2,500,000 moa zany 10 hetsy ariary mahavitanay be deabe ny zany dady aloha izy andeha fa tsara lavitra no mikarama be lavitra no mikarama ny dada vitan'io zazakely io ndray andro dia tsy hitako tsony zay atao fa dia ravoravo tanana mihitsy a manoloana an'izany asa mba toroa hevitra za mba toroa hevitra fa tena sahirana ny saiko nareo vavikely reny be deabe eto 10 ans 11 ans 12 ans sasany ary mpiandry kely miaraka amiko ao amin'ny ampianarinao ireny zaza reny a tsy samy resaka amin'ny reniny fa ty amiko izy no miresaka dada ao amin'ny fivaviako a misy be deabe ohatra ny varymasaka maninona hoe ny anako ozy ny anankiray na inan'le anankiray nyresaka tamiko satria milahatra eo izy avahana olana amin'ny dada ny anako ay ka maninona tsy any amin'ny mamanareo no miteny an'izany dia nyatsy dokotera azo pastera sady dokotera vehivavy avy ianao mba hazavao kely amin'reto ankizy reto hoe inona mahatonga zany dia dokotera no niteny tamiko hoe zao izy le rano maloto zay ny ray na izy nanao firaisana na izy tamin'ny rano maloto dia nasaiko ny ona taminy moa dokotera dia izy hoe mbola tsy nanao firaisana reto zazy reto noho izany raha manao firaisana manko izy dia mety ny findran'le lehilahy fa izy tsy nanao firaisana fa rano dia rano anao a zany dokotera raha ohatra ho zao raha ohatra izany ambany vohatra maka rano tamim-bary iny isasany dia voaneo izy dia nanontany azy hoe fa nareo aiza mipetraka zay tao Tananarivo nga nareo manana fahatsakana dobo vovo lavadrano rano amin'ny pompe ihany dia zay hoe no dokotera rano amin'ny pompe ihany ane ony dia ahoana tosy dokotera hoe hitanareo tsika indraindray rehefa mamoa robine raha nisy nanamboatra tio tato zany fa isimba le tio dia voaneo le raha robine mandoa rano maloto be gaga be na hoe iny ty rano maloto be ty ka reno izy ny atao hoe maloto izy dokotera ka sendra mety ho tahaka an'izany izy nahazo an'ireny rano maloto ireny satria nisy nanamboatra to hoe tio tany dia zany io
za misaotra ny dokotera pastera aloha atsoko amin'ireny e, fa tena tsy haiko mihitsy zany satria za tsy dokotera raha teo. Dia mpiandro moa toy izay hoe ndana raha ataovy amin'ny anaran'i Jesosy e. Dia atahoana koa ny fanaoan'izany ozy ilay ankizy kely ataovy amin'ny rano Jesosy e. Dia voatery miantsa sy dokotera manako lazaina amin'izany. Ay mandray fa tsy dokotera kaiky te ary very ty fa dokotera fa azafady dokotera fa do iraka alay ka zano a manahirana ny saiko daholo zany rehetrarehetra zany dia natoko hoe apio mba mitenenina reo vehivavy e, mitenenina reo lehilahy problema be deaibe nivoaka teo a mba mitenena inany atao amin'ireo zazakely ireo inona zany teny tamin'ny ankizy nareo a raha ankizy aza manao minizipo le akanjo ambony be io neka manaitra lehilahy io e, mbola atao ihany zao ny vokana. Za zao nanao lalàna mafy be atao am-piangonana katekominato be deaibe be lavitra noho nareo zao amin'izany misy be voka. Dia nanontaniako fa ahoana ny mahabe vokanao? Sendra nakany amin'ny WC dada ozy. Dia tiako nisy lehilahy samy katekomenina niditra dia nidiny tao. Dia za mikikika be ny tapena ny vavako zay ne ozy ozy dia vita e. Dia nanao lalàna enjana mihitsy amin'ny katekomenina rehetra nolazaiko ny voamera. Voahiditra amin'ny fiangonana makanesa daoly aloha voaka daholy any akabone any. Fa rehefa manomboka mihitsy satria amin'ny roa sasany amin'ny telo sasany mirava amin'ny efatra adiny ray sasany tsisy mahazo mivoaka tsony. Raha misy vehivavy anankiray mivoaka any io dio varavarana io tsisy lehilahy mahazo makany. Zay sisa ny lalàna navoaka ary dia misaotra ny voameran'ny katekomena fa najaina mihitsy zay dia tsy nisy tsony zay fa teo izy mody mivoaka iny izy mody mivoaka iny koa dia lasa mampiaraka any fa nentany mody ataony eo. Dia le voamera manao hoe lasa nianatra katekomena izy lasa nisy mampiaraka any efiravany ankizy zay izy vao miditra maka ny entany eto hoe tsisy mahazo mivoaka zany tsony fa nanjarina nasika be mihitsy rehefa ato dia idina hatramin'ny trano. Ohatran'izany zany ny tiako e. Inona no atao raha mba manako lazaina aloha dia mba teneno misaotranao. Misaotra dada. Misy zavatra tahaka an'izao mahavoana iray aman-dreny voalohany indrindra. Ao ny kristianina zay manambara an'ireny zanaka ireny na dia mbola tsy tokony hivady aza mahamenatr'olona fiarahan-reto ankizy reto. Tena mahamenatr'olona fa aleo ataony rarahany. Ary ndray andro teny aminay teny ambomanarina teny amin'ny firaisana fahenina teny dia nisy zavatra nitangorona ny olona mba nandalo inona ary tangorona ny olona ay le ankizy osoratanao amin'ny firaisana nampitangorona n'le olona marobe teo. Jereo dia ampanambadiana jereo ngery na le vavy na lehilahy tangorona ny olona noho izany avy aminay ray aman-dreny koa tangorona ny olona satria nahoana mbola kely loatra tangorona ny olona teo amin'ny firaisana fahenina teo dia norakorahany olona ny teny daholo ireo ony dia mbola tsy tokony hanambady mbola kely. Dia avy aminay ray aman-dreny ny fahadisoana voalohany indrindra satria za pasteur za dekona za kristianina mahamenatry ny olona
fa alao ataony raharandretra satria le ankizy efa tsy mety misaraka fa mifanaraka foana fanaraka mifampiditra trano nany am'lahy nany amin'ny vavy mamenatra noho izany a dia avy aminay ray aman-dreny a ny faoty voalohany indrindra faharoa raha mandray katekômena ampibebahana dia ny akamaroan'ny ankizy mbola kely 13 ans tokoa araka ny lazainy dada dia mampanara-po ohatra ny tao tsy mampaninina anay ray aman-dreny mijery film porno mampietsy batana mampanitatra sainy le ankizy a le fijerevana n'izany rehetrarehetra izany noho izany a ndray andro ihany koa mbola ijoroko vavolombelony ity za io dia mody amin'ray sasany amin'ny roa sasany dia mba hoe vitsivitsy ny olona mody eny aminay eny malalaka koa ny bus dia za ny lolo kely any ambadimbadiky ny chauffeur mipetraka ay misy mpivady kely miady mifanototondry aorinao dia mifanototondry tsy haiko na le vehivavy namelelo na lelany namelelo fa reo dia zanak'olona toko hoe mba madio madio fitafiana fa izy koa mbola kely ihany koa dia mifanototondry dia tsy hitan'le chauffeur satria misy radio le tomobile dia misy olona vazavaza aorinao kay mananatra n'izy mivady dia nitodika tapoka le chauffeur nitenen'le receveur tonga dia najanony teo ampovoan'ny arabe le taxi be ahoana tsy teneny lahy ozy reo olonreo avoay reo zay vao nijanona le ady tsy manaiky andreo izy fa avereny ny freny fandanany amin'ny arabe miady jerevana le izy roa mbola kely zany rehetrarehetra zany dia fotona iray aman-dreny ina nataony tao anaty tomobile nitaingina ody any ody miady izy tao anaty tomobile fa mely totondry miady zany mety efa mifamaly tany angambana izy roa dia tao anaty tomobile no mifanaingan-tanana mafanao totondry dia niteny daholo ny olona tao anatin'ny bus dia tsy hitan'le chauffeur fa mandeha dia mandeha satria misy radio le tomobile dia nitodika tapoka le chauffeur lefa nandeha dia le chauffeur aloha no nitenen'ny voalohany ay ve misy miady ato ay ve misy miady dia najanony teo ampovoan'ny arabe ny tomobile avoainy lahy reo avereny ny freny fa tsy azo anaovana totondry atao anatin'ny tomobile dia navoaka reo dia tsy hay zay nefa ran'izy roa tany eo amin'lohan'izany ry fiangonana manontolo zay mihaino eto evero ny fitondrantsika ray aman-dreny zanaka ankehitriny satria ao le hoe mamenatra retoko izy reto tiana no atao solution dia raha iza aloha dia zao ihany efa tsy azo tenenina tsony le ankizy ankehitriny zay tsy azo tsony fa zay tamin'ny andronay taloha voafe zay fa ankehitriny malalaka dia malalaka le izy ary tsisy hoe mahamenatra tsony le ankehitriny satria le ankizy ankehitriny dia miseho mahalala noho ianao ary masika dia masika le ankizy ankehitriny solution zany amiko zany tsisy mahova olombelona ry-dada fa olo mivavaka raha teneniny reny ankizy reny vao mainka izy tezitra raha vao maheno ny feo anao zany vao mainka izy tezitra vao maheno ny feo anao izy dia tezitra nendrineniko miteny lava be dia be ny teny aloka mivavany dia noho izany dia ny zavatra atao dia mivavaka ihany aloha tena le vavaka ihany aloha no atao dia zay aloha ny ana aloha ny azoko zay dia jerenareo ny any ampianarana koa nge zao tena mahasositra be manana zafikely vao classe de 7e lasa aloha
vao classe de CT zavikely koa dia nijeryn'ny kaheny a efa mianatra ny éducation sexuelle sady ny fitaovam-pananana an'le lasy ny vehivavy niratra be ny masoko hoe ganareo manao antony sady dia tany Paris aho a tena nitsangana hatramin'ny volondohako mihitsiny fa ny any aloha rehefa classe de 6e dia zarana kapoty daholo ny ankizy classe de 6e ora olona feno ny kitapon'le zanaka le olona nidirako tao vavy avianareo aty ahoana zao reto zavatra reto zaraina any ampianarany reo dia ataonareo inona be dia be no manao zay tsy velan'ny dada misaotra azy aloha izy io no tsy velan'ny dada fa be dia be ny eo aminay 6e efa manao daholo inona tsisy nina ary raha tenenina ny zazany an-dafy any dia manana droit manana fahefana izy mandray efa zarain'ny fanjakana telefona rehefa kapohany dada sinainy ianareo atsony polisy kapohany dada ray minitra dia tonga amin'ny polisy dia avy ny polisy dia tonga dia misambotra anao gadra migadra mihitsy raha miteniteny teny mahery mamely tamaina ny zanany za fa namorony zaza gasy tany tsy gasy le ty zano mandaloha ve tokaiky toana fa za manko nataony lahy azafady le tsy azafady zazakely 10 taona lahy telo lahy izy eo milalao eo zaho azafady hoa fa zahako akakanjo kely amin'ty valiziko ty non folikan interdit aux adultes tsy azony lehibe idirana raha tsy zany hoe tsoko polisy ianao na tsoko ny dadany tsy gasy zany ao raha tany Antananarivo lahy fa filahako tamaina fa tsy fiteny zany dia lasa izy tandremo fa tsika gasy nananatra azy zao ny adala fa 20 taona efa endry be za tena tsy nitsitsy mihitsy afa tena nyteneno fa tsy mety zao tiako lazaina mbola avy any ampianarana tompoko dia afa ampianarana firaisan'ny lasany vavy ny ankizy asa ina no lazaina ministra taloha zay tsy fantatro ny anareo fa 3e ane vao manao an'izany 3e vao manao an'izany zao classe de 7e sendra mipipi fotsiny dia niazakazako vavy kely ijery fa inona aty ataonao ijery ny dady fotsiny fa ahoana o zay tsy mba manana ohatrany anareo fatredena zay lazaiko zay hoe asa ho any amin'ny fansakana ve tsika teny an'izany sany eny zatra tsy ampozina hoe tampoka fotsiny zao inona ho any ho atao asa raha manana vahaolana ho any mbola zao eny tompoko miarapatsika rehetra ny anaran'i Jesosy ary mahaliana dia mahaliana zany resakytsika eto zany ary dada moa no nitondra ny izy io vo avatsy mihitsy zay hatramin'ny trano fisainana dia ozy hoe inona no atao quelle solution doit-on prendre zany hoe inona ny zavatra anafoanana zay mihitsy angamba ny tena marina nefany araka le teniny teo moa zany dia hoe vavaka ihany no sy pastera tato oui marina zany fa hiteny aminareo aloha satria tany amin'ny radio nisy resaka hoe tongavy ianareo fa fetiny reny zao avy amin'ny alahady dia mba izy fampahirezana ho any reny ihany koa sa tsy isan'izany tao
ka zao le izy alohan'ny tenenako satria misaotra be dehibe andreto ray aman-dreny be a nanasa indrindra moa ny amin'ny tompona andraikitry ny fiangonana ray manontolo ny amin'izay iresahantsika eto dia misy teny ampaherezanareo indray mandeha fotsiny aloha dia ho hitanareo hoe eo amin'izay tsika ny itoy ny amin'izany solution rehetrarehetra fa misy zavatra bitsy amin'ny fanahy masina amiko eto ihany koa oabolana 3 zay nomenanareo aloha dia iainga amin'izay tsika amin'ny hoe ino ty éducation sexuelle ino ty zavatra rehetra lazaina amin'ity fotoana ity ary tsara mpahafantarana antsika moa fa de hoe en direct zao émission eto zao na ny fandarana eto amin'ity fotoanantsika androany ity na any amin'ny radio na any amin'ny tambazotra antsika Facebook misy ny page fiotazantsoa dia manerana zao tontolo izao ka zay no mahatonga antsika hoe mandray fapetra tsara na amin'ny fitenenana na amin'ny zavatra rehetra zay ambara mba ho fantatry ny olona fa fahendrena be ny ato amin'ny FPVM marina zany sa tsy marina zay indrindra noho izany ary dia ozy izy ny oabolana fahatelo tsy azo atao tokony ny oabolana andiny ny fahafolo ianareo mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary ohatrany zay indrindra dia rehefa mamaky an'io anao dia atao hoe ho feno mitafotafo ny fitoeram-bary ko satria izy ny mamaky azy ianao lasary amin'ny anaran'i Jesosy isa 2 ka dia ho feno mitafotafo eo amin'ny vata fanatazako ho tanteraka aminao zany hatramin'ny ankonanao rehetra indrindra fa amin'izao fety mera ho avy izao tsy misy mera itomany eto ay amin'ity fotoana ity amin'ny alady io na angiry firy izy fa tsy maintsy izy fifaliana satria ho feno mitafotafo ny poketranao zay tenenana azy le poketrako Jesosy ahoana le poketry kely sangeze misy kely mipoketra anareo ko aiza koa zay mipoketra ngeza eo ataonareo ohatran'izao misy le porte-monnaie kely ohatran'iny amin'ny tanana ohatra inona mba vola zaka niny nefa rehefa tsisy vola mitomany marina zany sa tsy marina mararim-baniny ao atokantrano hany ka lasa ampiasaina ny zaza andeha hiasa amin'le resaka andresana rehetrarehetrarehetra teo zany vadoza mangata amin'i Jesosy vola fa mameny satsia any amin'i Jesosy hoa potena zay tsy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny resaka vola tsika mijoro amin'izany ary zay no mahatonga an'le hoe inona ny solution ohatrany hoe zaho moa rehefa miresaka dia ohatra mba miteny mafy zay ihany fa azafady aminareo fa sao dia sanatria izy nareo hoe mafy be zany fitenin'ny pasteranay zany fa zany indray ihany mba mandalo eto any mba mivoatra ny ambodro any zay dia ao hiteny ny ambodro aloha satria misy katekomenina koa any dada ny any katekomenina za tsy mampianatra raha tsy alady tsy mandeha sabotsy zany inona ny antony le hoe tonga eo izy miala ny tranony tonga eo tsy mianatra kory fa apetrany eo netany lasa mandehandeha any amin'ny baolina sy misy terrain baolina zay eo ambadika anay eo lasa mandeha any mandeha makarimakary fa pasteur tantely dia tena masiaka momba ny resaka fitondram-piangonana ary masika amin'ny resaka fitondran-tenany ankizy ao am-piangonana noho izany alady antsika amin'ny mianatra alohan'ny fotoana na aorinan'ny fotoana tazako daholo aloha iza reo andao amin'izay ary miakatra any ambonin'ny riana ny mianatra rehefa aodolo amin'izay fantatro tsenjery indrany voatsy eo izy tonga dia jereko ny dada sy mamany any ambany any nakaizy ianina ny zanakareo mahitsy pastera ary tena ialako amin'izany hoe mialeto ve ao amin'ny WC be voko se ao arinany nitra vitsy de vitsy izay ny seson'ny tranga zavado manakitra ny fo ilainareo ve le fampianarana sady tsy ilainareo olo androany ary solution ny resahana ty aloha ny solution voalohany tsy resaka mihitsy tsika fa tsy ty raha ny voalohany tonga dia baiboly zany misy an'izany atao hoe jezebely zany atao anatin'ity baiboly ity zay mainy an'izany ramatoa zany dia lao mandifotr'olona ny toetrany sy ny momba azy rehetra fa na ny fatiny aza nohaniny alika ka tsy nisy ny aleviny mpanjaka faharoa zany toko fahavalo fa sivy fahafolo mitantara azy dikan'izany dia tsotra ny renim-pianakaviana misy andraikitra raisiny ao fa ny ray-pianakaviana no tsy maintsy lohany amin'ny fikarakarana fitaizany
instruction ary indrindraindrindra fametrahana ny maizy azy hoe ray mpianakaviana mijoro misy moa fitenenana hoe ray aman-dreny mijoro dia inona hono izy nareo natonga zany hoe ray aman-dreny mijoro lasa ny tanora dolo ny seza so ihany fa eto amintsika misy seza miankina tsara ny ato am-piangonana afaka miankina tsara ny ray aman-dreny afaka mipetraka tsara amin'ny andraikitra zay omen'Andriamanitra azy ozy aminareo hojerena le kahian'ny ankizy any am-pianarana 7e dia manao SVT nenay moa zanakay efa majeur daholy a soranan Jesosy zany déclencher automatique any ao a fa manao déclencher any a dia déclencher comme toutes les solutions voalohany première solution tsotra ihany a fitaizana ao anatin'ny ankohonana aloha no atao matotra ao tsara hoe matotra tena matotra ao amin'ny ankohonana rehefa tsy mijoro ny lehilahy mijoro ny vehivavy e marina zany sa tsy marina rehefa tsy hijoro any lehilahy mijoro ny vehivavy fa ny vehivavy koa mahavita azy asoteko zany misy vehivavy mahavita fa ohatran'ny indraindray izy misalasala matahotra ary indrindraindrindra rehefa tonga ny fandraisany andraikitra dia matahotra n'ilay fidibaka atao amin'ilay lehilahy izy solution zao resanako zao a amin'ny anaran'i Jesosy noho izany tsika menakavy ato anatin'ny fiangonana dia tsy maintsy mandray ny responsabilité tsy hoe responsabilité partagée fotsiny ihany ndraiky nahazonono tsy fotenena amin'izany tsy hoe
am'izay ny farany lany miliara tsy netsitran'le zaza hery taona nanatona anay izy pastera jereo nety zanako tio ozy izy zareo zay tsy nahita naterahany tamin'izany fa io zazo io a narary tsisy fiafaranany tao ambony antso izy aho entina mbavaka eny fa ozy izy ka zao ny pastere namakivaky aza ozy izy sao da tompoko azo iteka aloha le mpiarakarampikinisana antsika rehetra tahiny jesosy daholo namakiko banky aza ozy ka andehanako hatrany mpitana ranomasina zao ozy na idinako any ambaniny ranomasina zao ozy tsy maintsy sika no zanako io zany nataony a zanany tiny zazakely vohery tony ka hoana angalana sitrapony jesosy sa hoana angalao ary angalao fa zay hitady vola tonga dia niteneny jesosy hoe hoalaiko zazy io hoalaiko zazy io ozy zany niteneny zany amin'ny anaran'i jesosy dia ozy izy amatany mivadiko hoe nenena ohatrany sarotra ny ilaza nyty valobavaka ty amin'izy vokely reto fa andao aloha tsika hivavaka hitanareo ninina solution ho atao na hatrany amin'ny jesosy aza tsy maintsy mbola mila ina foana aloha vavaka zay le izy ary rehefa tena tonga tamin'izay hoe andao entina mbavaka dia eo namisy mivaditsika dia zao ny fomba nytenenan'i jesosy azy ozy hoe zao ozy ty zazakely ty tena tiako fa mbola tiako lavitra nareo mivady ozy izy no ty zazy ty ka zay ny namparaliko azy satria adaladala be fiainanareo taloha dia io amin'izay tsy maintsy ho alaiko io ozy izy a ary tena ho alaiko any jesosy io zazy io a zay nitenenan'i jesosy azy le zanakareony a any jesosy a fa tsy atsika za tsy nanao hoe tsy anareo fa tsy atsika any jesosy ay meko an jesosy ary izy indra am'izay le rahalahy meko an jesosy izy eny ary inona ozy nareo vetivety volana anankiray izy tapany lasa lomana le zazakely tiany tao anatin'le ray volana sy tapany nefa dia mitsotra ozy hoe aleoko zany marary foto zay io zanako ka izy amintsika moa tsy teany zany eo anatreny zany hoe aleoko zany marary toy zay le zanako nefa amin'izao fotoan'izao eny zanaka ny tena marary mariny zany sa tsy mariny ny ndray aman-dreny efa vita ozy izy le fitenenana zay fa nenekisy izy fa mbola ahity zay teny zay tsy hoe efa vita tsy maninona fa mbola tsy tapitra mbola manana didingeza ny ray aman-dreny ary tsy maintsy mijorontsika samy miteniny azy samy mananatry ny azy samy mampianatra ny azy samy mitondram-bavaka ny azy ary indrindra mahasahiny mijoro miteny resaka tao le resaka science ny resantsika teo mandeha ny resaka cycle de 28 jours io vaovange io e tsy voatery 28 jours io misy ny 30 jours 35 jours 34 misy ara enimbolana vao miverina ny cycle anankiray miovaova be io fa nytiako tenena fotsiny dia tsotra hoe ampahafantarana atsika médicalement tsy dokotera fa mianatra dokotera ho voninahitryandriamanitra nanao médecine na vo lasa pasteur lasa mpiandry tenekatso tiako tenenina hoe ao anatin'ny fianarana zay natao misy ilainao foana iny any orinany na inona na dia tonga aza le fotoana anankiray hoe nazo doctorat dia nanina moa le tarian-dravoangy fiovana tari ambony tari amintsika taloha hoe ndany anao miandikanagana moa sahoana moa le syndrome ndana mandeha manao foie gras miandikanagana zay ataonao fa ilainao foana ny fianarana inona ny tiana ho tenenina ao anatin'izao fotoana vaninandro iainantsika zao riavana rehefa tsisy baiboly aloha na tsisy vavaka tavely eo aloha zay ny voalohany ary rehefa ao anatin'le fivavahana no hainao mapiditra tsy moramora ny resaka aranofo satria tsy maintsy miresaka aranofo tsika amin'ny ankizy na dia ny filma jereny azy dia manamboatra ny sainy na dia ny boky vakiny azy manamboatra ny sainy l'an 2000 no tokanana mpiandry izay io l'an 2000 io tao akady vato nisy boakely anankiray zay a tsotononoko eto ny anarany satria efa ela be tamin'izany il avait 16 ans enina ambe folo taona le boakely zay nidirany devoly atao hoe pédéraste dia izay di promotion ny asa tany tamin'izany inona ozy tao akady vato PD a le sodomita lehilahy samy lehilahy zany tsy tia le vehivavy mihitsy io boakely io fa lehilahy daholo ny tiny inona natonga an'izany mamaky boky an'le hoe top modèle
zay ny jereny eo isan'andro mihaino radio top modèle tsy nihaino radio to Madagasikara izy fa mihaino any mijery télé top modèle zay rehetrarehetra mandeha de eo lehilahy manao andreny le sexy be sy ny karazany reny manao mannequin zany izy de ny akanjo anaovany tena sexy mihitsy any lehilahy tsy miakanjo fa tena manao fitafiam-behivavy ao anatin'ny lingerie police nanao toko tenenina le atin'akanjo zany reny nanaovan'ny lehilahy de reo daholo ny jereny navadibadika le tao amin'le tokantranon'le boakely reto ve vo zay lehilahy mametra tanana vavaka nefa io tsikitsiky mpiafaliana re zao apetra daholo ny tanany lehilahy rehetra teo am'izay vao tonga sainy vehivavy manao an'io tamy am'izay ny vehivavy rehetrarehetra rehefa teo sambadidaka am'izay ary nietsika izy ary tsy nanaiky mihitsy kitiany na ny volony na ny lohany ny rehetrarehetra inona ny tiana ho tenenina rehefa latsapahakao io sarotra aloha manala azy fa misy solution ihany na izany na tsy zany aza misy Jesosy zany boakely zany ane miakatra any ambony riana amin'ny trano akady vato io hitanareo fa avo be sy tsara tarehibe daholo dia miakatra any amin'ny tapenaka izy de manidina izy avy any ambony eny izy manidina ohatry ny vorokely klok tonga de eny amin'ny tany eny tsy maratra tsy manino nefa devolona pedeny ao anatiny zany hoe sodomita misy zany tena devoly miseho amin'ny endriny maro ka io zavatra miseho am'izao fiainantsika andavanandro io de asan'ny devoly doly nray arivo zay teo andravoanko fivavahana eo atokotany eo voaingana avy be ny orana naka station naka parking kely teo zay ndray ariva satria tsy nahita parking mihitsy ndreto misy mitangina moto araka le ndresahana teo mitangina moto miala eo amin'ny ino ty izy miala eo amin'ny am'ravakivana avy be ny orana tonga dina ozy nareo nidina le vehivavy nanala kasika vehivavy zay mihevitra hoe lehilahy io mitondra azy io nalan'le anankiray koa ny kasikany vehivavy bon ça va mifanatitra zany izy roa fa tsy nisaraka teo reo bizo 10 minitra raha kely indrindra teoka tsy bizo atinge zany fa bizo aiza sodomita vavy samy vavy hitany masonay zany zay ao anatobila fa avy be ny orana de le fitaratra tsy de hita loatra satria misy anina parabrise kanjo nalevako le iny ty le essuie glace ndreo fa niariariko satria mbola tsy tapitra mihitsy ke ela beko menatra am'izay le anankiray de niodina izy tonga de nisatroany le kasika anankiray teo ihany aloha ny resaka teo ndray famina teo ndray de teo ndray dozy tsy olona lehibe zany fangambany eo amin'ny 16-15 ans eo izy anankiroa reny tena mampalahelo raha mba ny sanatry mivavaladiny lela tena hoe tena ataoko an'izany mihitsy sanatriavina raha ny zanako amony am'izany inona nolazainao tsisy soa ihany tsika fa manana ny atao hoe à distance marina zany sa tsy marina rehefa manao à distance ny zanakao ianao satria vao miala ao an-trano ny zanakao tsy tratra ny tananao tsony iny fa misy ten'Andriamanitra manao hoe Isaia 59 ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa iny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy iny ino no aloha hitsotra makany amin'ny zanakitsika ampianatra azy ananatra azy hiaro azy hiambina azy raha sanatry ilaina hikapoka azy nefa tsy vitantsika zany hoe kapohy tandremo le Salamo 109 tadidiko tsara tany amin'ny Eureka efa tamin'ny hiditsika fiangonana tamin'izany tenen'ny ty dada ray aman-dreny ty samy mitadidiny teniny io fa zay tsy 109 fa tena zany teny aminao fa raha sanatry teneninao ny olona anankiray hoe ataovy an'izao iny Jesosy na ataovy an'izao tena voy iny ka raha ny zanakao aloha mba hanarina amin'ny antoniny ihany marina sa tsy marina ary zay ny mahatonga antsika androany mitady solution mihitsy inona ny solution momeny ny fiangonantsika tsy afaka ny andrarararany any amin'ny programa mpanjakana ohatra tsy afaka ny andrarararany amin'izay séminaire zay ataotony ihany satria be de be zao séminaire manangon'olo loatra an'izao mody mampiasa baiboly izy tampotamponkeo sotsotonina amin'ny arabola meny kiraro omeny akanjo mangaditsika ny andro zao mena botifotsy roboka dolidolidoly ao arina ao amin'izay tonga amin'ilay fitenenana hoe
adama seva ny ao anatin'ilay fivoriana misy zany iny zany adama seva dia niboridana ka lasa niridana aviavy mba natao akanjo enatra zany a tena miteny aminao a tsy mety fa tsy maintsy miazontsika ray aman-dreny tsy haiko na firy nisy atsika eto ka raha isika samy miteniny ankonantsika avy misy ankonana firy re no efa mba hanomboka hiparitaka amin'izay hoe jesosy eo tena mba harovy mijorory zanako a any am-pianaranandro vao misy ohatr' zao io araboly io za nge miteny aminareo fa za moa tsy de sa loatra manonona fivavahana satria ary tsy mety zany a fa na ny boky nataoko tamin'ny voaka tamin'ny consécration aza tamin'ny D2 tam'izany fotoana zany 2017 dia nanambara amin'io resaka mitranga amin'izao fotoana zao io feno fiangonana amin'ny anarana hafa zao a manerana Madagasikara lay misy sarin-javatra eny amin'ny tilikambony sarin-javatra eny amin'ny lanitra sarin-javatra eny amin'ny tany be de be hitantsika angamba ny reny misy sarim-biby zany eny amin'ny tilikambo sasany nefa dia hoe fiangonana filaza azy mitandremitsika raha mbola ny azo fijalian'i Jesosy no mahavonjy tokony ho aparitaka amin'ny zanakitsika izany tokony ho lazaina sy tantaraina ary tena dradradradraina hatramin'ny farany hoe tandremo ry zanako miainga eto an-trano ianareo zao no izy tandremo a rehefa misy lehilahy mipipi maso a ndana mitsoka fa tsy hoe rehefa misy mipipi maso dia hoe ho avy a zany nge no ilaina amin'izao fotoana zao e savy hoe rehefa misy mipipi maso anareo tonga dia eto ozy izy pasteur Louisette eo azafa toko manao naram-boninahitra hoe ampanambadio e ozy izy zany le tany amin'ny firaisana fahaenina any amin'ny Nambodromo misy ny firaisana fahaenina iny za tsy nahita an'izany fa izy zany nahita ka na enatra io na tsy enatra io teneny ihany aloha ny ankizy a fa tsy misy olona tsy azo teneniny zany ozy izy ianao hoe ny ray aman-dreny tsy henon'ny olona teny ntsony marina ange zany e fa resika ray aman-dreny kosa aloha ohatrany manao zay ataontsika amin'ny zavatra tsy mety ahoana ny henony zanakitsika tsika mihitsy aloha mba montina ve tsika mba inona ve tsika mba mivavaka ve tsika asaina mivavaka tsika na dia inam-bary azy ataovy mivavaka amin'izao nareo manao sekolelady fa ataovy nareo manao katekomena fa ataovy anao ny ataony tokoa izy tavela amin'izay ny ray aman-dreny rehefa aveo hoe le nataoko ihany io za efa teony ny ala ozina amin'izay ny midina very le fitoeram-bary tsy mitafotafo intsony manomboka malahelo amaraparana kely a satria sao dia diso lava loatra dia leonareo mieno ahy fa zao zavatra zao teneniko aminareo amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy raha mbola misy ray aman-dreny miteny dia enoy aloha ny ray aman-dreny zay tsika vo enony ny zanakitsika any an-trano any aminay ihany misy olona miteny za ozy izy tsy mihina an'io dada randrena atandro io fona dada fa miteny an'izany izy direct aminay any aminay ihany misy olona miteny izy moa tsy FPV mataloha zany fa tatia orina dia miditra eo fa za ozy izy mivavaka dia ataovy ary ny fivavahanao fa ato koa tsy terena zay te hivavaka no mivavaka fa tsy misy hoe roa anato na inona na inona dia ozy izy 700 ihany no mety marina ny tenin'ny dada ozy teny aminareo afa na aminareo reo ary sao dia sanatria misy an'izany a dia efa alefa mifanamasina zany le izy dikan'izany mitandrema dia raha 700 ny eritreretinao marina amin'ny tenin'ny ray aman-dreny zay tenin'i Jesosy dia ny teninao zany tsisy henon'ny zanakao na 1% azy tsy misy henony io na ray ary tsika tsy meno azy ko ahoana ny henony any an-tranontsika fa henoy 100 200 rehefa tafapetraka ao zay henony any an-trano ianao dia ianao miadana ianao any ange no mijalina rehefa maditra ny zanakao e sa zavy no mijalina raha maditra ny zanakao safady tompoko enao tena mijaly raha sanatria ory ao atokantrano ao fa rehefa mba misy filaminan'izay ao dia courage ndao andeha vakansa andeha anao an'izao andeha anao an'izao fa inona tsy mahatonga an'izay amin'izao vanim-potoana sy vaninandro zao na dia andeha hivavaka azy tsika tonga ty am-piangonana masina araka le voateny teo fa rehefa mivoaka eo indray tonga anaty tôbila any anaty bus na dia le eo amin'le receveur mpandray vola azy dia efa ikizidinanao mivoaka ny anarantsika hoe rakiza le frenareo vao niakatra manome anao 10,000 aiza le manaraka
roarivo aiza le manaraka eninjato averiny lony an'le roarivo dia anoka mijerijery ianao mody adinodinoneo zao io ana io mody adinodinoneo zao ana io manomboka maninona ianao zay adinodinona orankaty avy reny le saveur le famerim-bola fa zange fa hialatsy aloha atsy mbola tsisy madinika ary madama mbola tsisy madinika ary ramse ino tokoa ianao fa niala adininao le izy eo ianao zay ny raisina satria efa fantatry devolo mihitsy ny faiblessinao devolo ange mahalala faiblessin'ny olombelona go de verinao fa tsy fantany tsara dolo tsika fa Jesosy mahalala misimisy kokoa araka ny teniny hoe fantatry ny ondriko fantatry ny feony araka ny fiteniko mandrakariva amin'ny fiderana hoe midera mandrakariva ianao atrany tsy hoe midera fona ianao tsy fiteny zany midera fona zany ensemble vide fona tsy miteny zany midera mandrakariva midera lalandava fa fantatry Jesosy ny feonao na feo gadradraka na feon'iny mira midera azy dia fantatro tsara fa fantatry Jesosy ianao ipetraka amin'izay dia zao no teneniko aminareo ary mampahery anareo vehivavy rehetra ray aman-dreny fa io zany aloha ny teny am'lahady mba memy pasteur tately hoanareo tsy any anaty radio zany fa hafa ny toroteny ihany amin'ny alahady io ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao sarotra mameno ny fitoeram-bary io fa hainy Jesosy ny ameno ny fitoeram-barinao manokana hitany amin'izany aiza ianao mipetraka aiza ny loatranonao ho fenony io ary raha hitafotafo ny olainao mbola ataony mitafotafo koa zay tsika zany amin'ny fotoana ohatran'izao mila fampaherezana mila tena hoe courage ihany courage fotsiny amin'ny zavatra rehetra dia any an-trano kosa ny teniny ankizy tena tsy mety le firaisanao na lahy samy lahy na vavy samy vavy indrindra amin'ny mineur raha iteniny mauvais conséquence rehetrarehetra ao anatin'io dia nyteny aminao fa ratsy be ny taranaka mbola kely ny ankizy tsisy fahamatorana tsisy maturité akory raha vao tsy majeur ny olona dia ny atody zay avoaka ny vavy na ny lahy dia tsy mbola matotra mety le olona manao ohatry zao reny misy natao hoe gène létal ho an'izay nanao science mifamony fotsiny azy kidaladala daholo kilondalonda daholo miala tsiny efa nasiana ny orchidée blanche fa tonga dia mivoaka ohatran'ireny ny akamarony ko atody keliko misy kio mpiavana io le atao hoe pozina ny mivoaka zany hoe poison rehefa mivoaka ao iny dia olona tsy pur sang ozy izy ny olona zay hitanareo fa na ny biby azy na tsy azo ampivadina ny piraitapo tsy azo ampivadina ny piraitapo na ny biby azy ho an'izay mahay an'izany ianareo fa zao fotsiny ny olona manaja moa Jesosy zany hoe ataovy zay ataonao fa Jesosy tsy anajan'izany tsy anajan'izany safidy zany fa mitevolo io mampirisika io dia tonga dia lasa dia hoe atao iny io zaza io dia hoe tsy haiko aloha tezay ny bebe ansany ninona sina le ray aman-drenikeo amin'io dia me zaza kely tsara mameriny zafy kely noho ny zanaka nefa ny zafy kely tsy fantany mamorifotra azafany tompoko fa mandeha le terme satria raha izay no tafitra any aminareo angina daingana terre à terre ny fampianarana conférence androany noho izany ara dia mampahery atsika tsirairay avy ao nareo dekona mba ohatrany dekona nenareo farafahakeliny inona koa nareo anarany madekona nareo fa nareo midekona daholy zany nataon'ireny ankizy reny teny gasy le dekona dia teny frantsay le dekone ny dekona miala ao anatiny azafady tompoko mba ho mpiandro ohatranay daholo nareo zanaka ny orinana inona koa nareo anarany mpiandro nefa nareo indray no andrasana zany nataon'ny ankizy indraindray satria tsy vitantsika le tena ao anatin'ny finoana sy ny fanompoana fahamasinana misy teny zay anankiray hoe rehefa tarana boanjo dia enga ny mba tena ohatratsika maharitra ohatran'izao atao am-piangonana ny zanakitsika satria ny tanjo nandovany lanitra mba tsy hisy latsaka na iray aza na ny sorehetra ataon'i Jehova na isika menakavy fa andovany lanitra amin'ny anaran'i Jesosy daholo ny tsirairay avy zay tonga teto amin'ity androany ity ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen sotra tompo misy ijereny zavatsika izay ny momba zay ny resanao ay misy microne aminao eny tompoko misaotra dada araka ny teny teo zany dia ny olana dia avy ao amin'ny tokantrano ihany ary ny tena fototry le olana dia avy ao amin'ny mpivady
rehefa tsy mifanara-tsaina ny mpivady a tsisy fiainana mandeha amin'ny laoniny ao an-tokantrano. Noho izany ianareo mivady a fadio mihitsy, raha tsy eo mivadinao dia teneno izy, fadio mihitsy a ny miady a eo anatrehan'ny ankizy. Ray zay. Inona mahatonga an'izay? Lasa ohatra ratsy ho an'ny ankizy. Leo ny ankizy mahita antsika ray aman-dreny miady. Dia inona ny ataony? Lasa izy makany ivelany mitady izay mba mahafalifaly azy. Ray zay, vahaolana ray zay. Aleo mitokana mihitsy dia miresaka ny mpivady dia mijery izay vahaolana. Izahay moa ao amin'ny radio gamba faly moa izay tamin'ny alahady fa mialatsiny fa manao faraingo kely rehefa nasainy dada natsangana ny tanan'ny mpivavako izy mihaino radio dia be dehibe kay le mihaino fa tsy fantatro na hoe mihaino eto dia avoaka eto fa izahay ao amin'ny radio dia mampianatra anareo mandrakariva ny atao hoe inona moa fa aiza miaina. Mila mahay miaina isika ao an-tokantrano. Voalohany ho iaho ny fampiresahan'ny mpivady, faharoa ny fampiresahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ilaina io ry havana, marina fa mafy ny fitadiavana, fa aza ilika reo zaza reo. Zany mantsy zavatra miseho. Iny le zaza mba manontany, neny dada ahoana mangina lesy mangina ndry tsy manana fotoana amin'izany tsony marina zany sa tsy marina? Tsy mety zany tompoko. Isika ray aman-dreny dia mila mijery izay mahasoma ny zanaka. Be dia be ny zavatra mbola tokony ho tenenina fa misy moa zany etsy ny zavatra tsy maintsy dia ny nay dia izay foana hoe raha azo atao mety mahasosotra ny zanakitsika io fa raha mbola manana radio ianao ao an-trano alefaso aloha ny radio fiotazan-tsoa. Voalohany vao mandeny amin'ny 5 sy 7 dia efa alefaso iny. Misy mantsy ny ankizy kamokamo tsy te hiala eo am-pandriana, alefaso mafy be iny fa tsy maintsy misy voarainy ao anatin'izay voalaza ao amin'ny radio alohan'ny andehanany mivavy. Miangavy re tompoko, miangavy. Isaorana moa ny ray aman-dreny ny dada izay nanokatra ny radio io fa tena fitaovana mahomby tompoko ny radio. Ao ariana kely ao mety angataka torotanana avy aminareo zahay. Tanjo ny radio dia mba ino an'io radio fiotazan-tsoa io eran'ny Madagasikara. Misaotra tompoko mbola betsaka ny tenenena fa mbola fotoana efa mandeha dia aloha mba hiroso amin'ny manaraka. Dia jerentsika n'io zavatra amin'izay tsika nareo lavitra be tsy mahita an'io raha tsy mahakato daholo angamba ato resakinina aloha io resakinina io eny ary misaotra tompoko le resaka mahakasika an'le ndresany dada miarabantsika amin'ny anaratra sy manao na daholo nareo tompoko salama saorana antaletso nitady vedivedika an'ity horonan-tsary tovavy bevoky izy dia nanala zazy izy vokatra izay le tahotra zay fa mialohany sady ikarakarana kely le mandra-pahatonga an'le feo dada dia dada moa nanontany vahaolana le problème an'le zavatra atrehetsika zany dia matetika ndray mandeha ohatra zao foantsika dada no afaka miona ohatra hoe mahakasika ny vehivavy zao dia ty androany ity dia tantara mitoy amin'ny herintaona ndray vao misy dia ohatra zay foana le izy nefa nyzay tamin'ny nanao organisation tany amin'ny nanao kung-fu za mantsy efa nanao tany amin'ny tontolon'ny fiainatsita dia rehefa misy organisation zavatra atao dia tena mila zavatra mitoy mihitsy ny olona anankiray satria tezana tsy kelikely mihitsy izy
resaka subconscience mantsy ny travaillenao anatin'io. Za zao mety tsy tia mijangajanga fa rehefa mahita dessin animé olona mifanoronoroka tsikelikely eo de ny afarany te eritreritra am'izay zay toyany. Zany hoe le olona mihitsy zany nefa travaille resaka satanika rehetrarehetra io androamo tokony resana hoe ho an'ny olon-dehibe ve sa ho an'ny ankizy kely, satria misy nomanko mihitsy aho fa misy zavatra tsy azo ny ankizy jerena nefa le izy dessin animé le izy fa tena sarina mahalehilahy de hovaina lasa dessin animé reny jereny ankizy reny, sarina mahavehivavy de hovaina dessin animé. Zany hoe mo dessin animé no aseho zany fa ny ao ambadika le izy manosika an'le ankizy ijangajanga. Inona moa ny idirany dessin animé la belle la bête zany. La belle zao tsara tare de la bête biby be, de la belle nge de le tsika olombelona tsara tare, fa le la bête de voly. Ao am'le dessin animé nefa de afaka mivady le la belle sy lay la bête. Misy message zay tsy takaritsika zany raha tsy takarina lalina be, fa ny tontolon'ny fiaina tsy hita de manao organisation tena goavana be mihitsy de mitravy isanandro moyen rehetrarehetra ampiasainy daholo risorana ny taleny teny an'izany teo hoe ny radio de fitezana. Za zao ianao zao raha maheno radio maraina maheno hira anankiray vary manaramy tsaramaso nananana mandra-parivo ny andro iny tsy adininao mihitsy ao anatin'ny lohanao fa niraikitra atao anatin'ny lohanao zay vo ny eninao vao maraina. Zany hoe misy zavatra tsipy any amin'ny olona mety tsy tiany izy fa rehefa tsipinao isanandro lasa tiany. De ny faniriana zany hoe rehefa misy loha hevitra anankiray tena ho raisitsika ka hoe nitahaky mitady zavatra tena iovitsika de mila organisation matanjaka mihitsika. Zany hoe ohatra hoe fampianarana anankiray de atao ray volana mihitsy aloha. Ohatra hoe mahakasika ny vehivavy tonga de ty ray volana ty vehivavy de am'izay misy zavatra ty zao de terena ho tafiditra ao anatina adiny roa zavatra tokony ho resahantsika mandritry ny fotoana rehetrarehetra de lasa misy zavatra tsy tafita loatra de ohatra mibrita be le zavatra omeny de lasa aveo mivoaketsika de nafinaritra le fianarana fa ina moa zany ny azo rehetra tsy nafinaritra fotsiny izy fa le raisina aloha zany tsy de ahoany fa nitanjona nge hoe avy misy zavatra mianatra de misy zavatra azo raisina rehefa aveo. Nianatra teto zao mahakasika ny fifohana rongon'ny zava-mahadomelona de mena andraikitra ny olona tamin'ny alakamisy heriny hoe tsika ngere olona tsy voatery hiditra ao anatin'le fikambanana vokovoko mange fa raha mpivarotra ianao tsy mivarotra sigara de efa mandray anjara amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelona. Raha iresaka tsika mifahasimban'ny zaza sy ny tanora raha mpivarotra ianao zao ka tsy mivarotra protecteur fotsiny de tsy mivarotra reny excitant reny de efa mandray anjara amin'ny tsy fahampitehan'ny vehivavy sy ny tontolontsika. Zany hoe misy zavatra tonga de azo raisina de ampiarina zany le anatin'le izy. Zany hoe sady mianatra no misy pratika tonga de azontsika raisina foana. De zay zany dada nisany anankiray ary manaraka an'izay so lava resaka indray za le tsy tokony hiteny be tsika FPVM raha tena mirahina tokony havita zavatra goavana. Tsika manana olona mety miasa ny ministera any, manana olona mety miasa ty amin'ny fokotany, volavolaina mihitsy reny olona reny ampahafantarina azy hoe inona na tonga anao teo amin'ny toeran'io ary inona ny antom-pisinao eo amin'ilay toeran'io. Raha zavy eo izy ianao ministra de ho avelako andeha reny film mamafady reny amin'ny télé baiko fotsiny amin'ny teny amin'ny manam-pahefana hoe tsy mety de efa tsy afaka mijery aloha ny ankizy rehetrarehetra. Zay fotsiny de efa misy solution vova rehefa maka ny toerantsika zany tsika amin'le maha-kristianina tsika ny engrenage atao hoe miodina mantsy ny zavatra ray de misy engrenage miodina ao de matoa izy miodina de miara-miasa ireo fa rehefa tapahana fotsiny anankiray amin'io de mikatso amin'izay io de akatso zany le fahavetavetana de samy mandray andraikitra za kristianina inona ny toerana misy aho anaty bus teneniko hoe anaty fiara ty tsy azo andefasana hira mampetsiketsika mety mampetsika fitombenana zay fotsiny de efa fandraisana anjara amin'ny ady amin'izay resaka fijangajangana zay. Zany zany misy anankiray ka ty sary ty le fasta le tso ngeza vadilindra fa ao ianao ny tompona andraikitra vehivavy izy ty de tsy mana lasa be voky izy vokatry le tsy fahampiny lay fitezana eto amintsika be deabe ny fitezana sady manao ihany italiatsy any amin'ny mime mety misy de ampidirany mety izy. Ty video ty androany de resaka mahakasika ny Alexis Treviso sika izay tovovavy tratra nanariny zanany
abanareo rehetra izay mijery an'ity video ity. Androany dia hiresaka mahakasika ny Alexis Trevizo sika, izay tovovavy tratra nanariny zanany tao amin'ny fanariam-pako ny hopitaly. Fa iza indray ary izany Alexis izany? Tovovavy Amerikanina teraka tamin'ny taona 4 Alexis, ary tena nahagaga sy natalanjona olona maro teo manodidina azy ny zavatra nataony satria nafeny ny fabevoka izy, ary rehefa naterany atsokosokotany ny zanany dia nariany tao anaty fanariam-pako ny hopitaly. Ohatry ny ahoana ny atombohan'izany tantara izany? Aza miala fa ho tantaraiko anareo amin'ny antsipiriany ny zavatra nataon'ity tovovavy iray ity. Azo lazaina hoe manana fiainana normal ihany Alexis. Nianatra tany amin'ny lycée izy, dia araky ny voalazan'ny olona akaiky azy dia tena nazoto nianatra izy, ary tsara foana ny notiny tany am-pianarana hatramin'izay, ary tsy mbola nisy fotoana hoe ngitrika izany izy. Izy koa tao am-pianarana dia mpikambana tao amin'ny cheerleaders, ary nanana sipa tao amin'ny équipe de foot tao am-pianarana. Tena ohatran'ilay cliché amin'ny film misy tanora Amerikana ireny mihitsy e. Couple parfait ozy ny fitenenana. Nisy fotoana amin'izay ary izy nitaraina narary kibo sy valahana tao an-trano. Tsy taitra ilay mamany tamin'izany satria efa mpahazo azy ilay zavatra io. Nangataka izy hoe mba atero any amin'ny hopitaly fa tena marary be. Dia namaly fotsiny ilay mamany hoe aleo rapitso maraina. Rehefa nandeha tany amin'ny hopitaly amin'izay ary dia nataony karazana testa maromaro. Niteny ireo dokotera fa ho atao test de grossesse ihany koa izy. Kanefa tonga dia nandà mafy fa hoe mbola virgin hono izy, ary tsy possible mihitsy hoe bevoka, sady vao haingana kely ny tonga fotoana. Rehefa nivaly anefa ny test dia hitan'ireo mpitsabo fa hoe bevoka Alexis. Tsy tonga dia nitenen'ireo dokotera ireo tamin'ny Alexis sy ny fianakaviany izany vaovao be izany, fa mbola ny dokotera fotsiny no nafantatra. Tamin'ny 27 janvier 2023 amin'izay ary tamin'ny ray maraina, araka ny hitanareo amin'ny video io dia nandeha tany amin'ny WC Alexis satria marary be hono ny kibony. Dia jereo tsara fa mitazitazina ny fitombenana izy, ohatran'ny matahotahotra be izany hoe sao dia izy zavatra hilatsaka. Somary elaela moa Alexis tao amin'ny WC ary nitaintaina ilay mpitsabo mpanampy anazy dia nandeha nanaraka anazy tany amin'ny WC tany ny andro hoe sao dia misy olana be. Ny mamany koa moa nitaintaina dia nandeha nijery tany hoe inona ny tena mahaela be anazy ao. Dia afaka 17 minitra dia iny fa nivoaka Alexis. Ohatran'ny hoe tsy nisy ninina izany fa normal ihany. Gaga moa ny ankabetsahan'ireo mpiasa tao amin'ity hopitaly ity hoe fa dia nisy inona loatra ary tao amin'ny WC io, ary nanapa-kevitra ny andeha nijery zareo. Dia nahita zareo fa tena nisy zavatra nitranga tokoa tao satria feno raha be mihitsy tao anatiny tao. Mazava ho azy moa izany tsy afaka navela tamin'izao fotsiny ilay WC hoe feno raha be eo fotsiny, fa tsy maintsy nidiovina ary nisy olona efa mpiandraikitra an'izany. Rehefa avy nanadio tao ary izy ka andeha hanary fako amin'izay, dia niraisina ny fanariam-pako dia gaga izy hoe tao mavesatra be ilay fanariam-pako. Dia niverifiena hoe inona izany ilay tena mavesatra be ato, dia nahita zazakely mangana be izy tao anatiny tao. Taitra moa ilay olona namafa trano ka tonga dia niantso mpiara-miasa avy hatrany, dia natorony an'ireo mpiara-miasa amin'ireo ilay fatin-jaza tao anaty fanariam-pako. Mazava ho azy fa nikorotana ny iray hopitaly ary talanjona hoe fa iza ny nanaran'ity zazakely ity tato. Hatramin'ny dokotera dia nandeha tany daholo nijery. Tonga dia nandeha tany amin'ny efitra misy any Alexis moa ny dokotera satria Alexis no anisan'ny nandeha farany tao amin'ilay WC io. Ka raha vao nitenenina izy hoe nahita fatin-jazakely tao amin'ny WC izahay, dia tonga dia mibaradaka avy hatrany izy hoe izy no namoaka an'izany avy tao an-kibony. Oh my gosh. I'm sorry. It came out of me and I didn't know what to do. Lexi, I told you about this. I just asked you, baby, to tell me the truth. It was not crying or nothing. What did you do to it? Okay, stop right here. Stop. Number one priority, guys. Number one priority is she just had a baby. I don't know if she's delivered the placenta. She's bleeding significantly. Yeah. In terms, I'm sorry about this, but in terms of delivering a baby and it looked like you tried to hide it, we do have to have the police involved. And nothing was crying. It came out with... Pianaka marina mihitsy le fiteny hoe lasa tsy nitezaina ntsony le zaza fa ohatran'ny karazana opiny. Samy hafa mantsy ny opina sy nitezaina.
nompiana hoe omena sakafo ngeza dia avy eo alefany am'izay mampety azy ihany fantezainy dia le fasiana be loatra zany tena nanimbanay anisany nanimbanay tamin'ny papanay fa efa niova izy mota ty ariny sorana ny tompo zany dia zay zao anankiray sakana zany hoe le zanakitsika zany a tsy haintsika loatra lay mifampiresaka aminazy dia eto tonga dia ararotiko mihitsy izy ty fa tonga dia resaka fasafasy misy fotoana nefa izay pasteur mba miezaka maka amin'ny fon'le tanora dia ohatra ny tezitra nareo zokony aminay azonareo tiako tenenina am'izay somary malahelo ianareo hoe rehefa mitorotemy pasteur satria tsy maintsy siblena daholo ankena na ny lehibe na ny tanora rehefa ampiresahako tamin'ny dada hoe dada tsy zoky olona be daholo ny olona am-piangonana fa raha itsy amin'ny altara ho ahiteny hoe ry havana malala ho amin'ny tompo mba dia ny tanora rehetrarehetra anao ohatra n'izao daholo izy rehetrarehetra dia ivoaka izy satria ohatrany tsy natao anazy zany mety tsika zany mila mijery an'izay hoe ahoana ny fomba ahafahana maninona siblian'le tanora hitoriana aminazy ahafahany mandray an'le zavatra azo ndray sy ny tanora fa raha tamin'ny oronan-tsara teo inge najakisana ary mba gaga tao anatin'le tigagaga aminareo nahitany lizy teo dia tsika zany mila manana an'izay hoe ahoana ny ahafahantsika manantona misimisy kokoa n'lay tanorantsika mba tsotratra ny ohatran'ireny dia rehefa mba tsy hainao no mety ho fampiresaka aminy mba ny fiangonana no miresaka aminy tokony misy siansa mihitsy zany fampiresana ny hoe tena resaka olon-dehibe mihitsy indray aloha ty dia mba mifampiresaka ny samy olon-dehibe dia afaka asehoanareo zay oronan-tsarina desainy me zay nefany dia le nyteneko teo aloha te zay dia am'izay tsika malala hoe ve reny zavatra atao rehetrarehetra eny efa organise daholo reny zany hoe atao zany nitanjona zay atonga tsika isy sarika ho amin'ny fahavetavetana nantany teo dada ny mahakasika ny hoe ny ankizy kely hatrany France rehetrarehetra ny ivelany ihany lasa samamaly ny antony satria efa miezaka tanteraka mihitsy ny fikambanana miafina mamadika ny marina ho tsy marina raha ny dalo ny tonga ohatranao ka mitifitra anao ka maty anao dia ohatrany hoe alao fa atao fanadidina dia samy miala iny rehefa avy eo fa rehefa kelikely jereo tsara fa raha ianao no mahafaty dalo dia misy am'izay le atao hoe tratra ny zonao satria namono olona dia misy légitime défense ao anatiny zany hoe efa tsika zany sao tsy afa miala amin'le nouvel ordre mondial zany hoe misy fikambanana be mihitsy eo mamadika ny zavatra rehetrarehetra mihitsy dia raha vao tsika kristianina koa no mamerina azy hoe tsy zay le izy fa ty mihitsy le izy tena samy joro mihitsika zany zay le resaka sy tamin'ny ataony re tena tiano izy dia ho ravitsika rehefa kelikely eo satria na ny film jerena na ny desainy mejerena na ny hira mba mijery tele zany ianao hoe kristianina ho ny tompon'io tele io fa mandeha daholo zao mandihy fitombenana rehetrarehetra zao ary taloha raha mba niafinafina ihany fa ny am'izao ny tena fa tsy mahamenatra ntsony tena manao slip kely le olona mandio amin'ny tele iraisany be sy ny maro dia mandeha azy dia manontany ianao hoe raha kristianina ny tompon'io tena kristianina fifoazana tsy andefa an'io mihitsy ny izy lay fandraisana tsika tena kristianina mihitsy no tsy ampy ao anatiny za ve raha manana tomobile taxi be ka andefasanao tonga dia atoko anao raha hoe eny mbola anana mihitsy ary mainao fa tsy maintsy anana ao arinao hoe asitehaka aloha raha mba irarianareo zany dia mamoaka mihitsy any hoe ty fiarity raha lahy natao ho an'i jesosy ny hira atao hoe hitoriana ny filazantsara tsy dia tiavana vola fotsiny dia raha mahatsiara manana tseny ianao dia atao vitoriana ny filazantsara ministra ianao za maministra dia kristianina aloha vao ministra fa tsy ministra vao kristianina dikan'izany nisy olona nanamby ana mihitsy anao mercure tsika ny faritra avaratrahany manao sorona dia zay raha vao misy resaka sorona zao mihitsy nataon'le rahalahy hoe pastera ianao teo dia pastera be foana isaky mandeha ve dia tsy maintsy isy jesosy foana dia rehefa tsy isy jesosy rahalahy dia ajanony aleo tsy miliardera manana ny jesosy toy izay miliardera tafasaraka amin'Andriamanitra fa ny tafasaraka amin'Andriamanitra ny tena loza amin'ny fiainany ka raha samy joro ohatran'izany tsika na tsika ireo zany nareo fotsiny ary dia manomboka potika io angrenazy io tsy mitohitsy io resaka fa vetavetany io tsika rehetrarehetra eo samy manana andraikitra any misy atsika any raha izy fotsiny andraikitra hoe zay manohatra an'izany hitanao tsika miteny azy mivarotra lahady tsy voatery teny an'izay fa rehefa tsy mividy alahady fotsiny anao dia tsisy mividy eo dia mikatinao azy eo amin'ny farany azonao ve le fandraisana andraikitra zany hoe misy andraikitro azo raisinao anatin'izany ny dediavy ny tompo zany zao dia finoana rahana asa kristianina tena miasa fa andro farany zao nyzao tontolo zao na formation na fikambanana miafina tsy ho teneniko eo daholo ny anarany tena mitravo mafy mihitsy ahoana ny amin'ny tenany kristianina amintsika amin'ny teny zao na amin'ny fanasivana an'ireny ny fanabeazana izina sy protecteur maro samy dia fanosehana ny olona hoe azo atao le firaisana faharovo fotsiny ihany zay nge dia efa misy zavatra hafa ambadika izay tia indray horonan-tsarany sady farany taleo anatin'lay le anankiray teo lay hoe vehivavy na olona ny dadarabe zao mantsy be dia be mety gaganareo amerikanina veneseo misy gasy eo fa tsy azo alefa eto dia hoe alefa mandeha mivatana sao dia torian'ny olona amin'izany tsika
dia tsara hoe olona avy any Amerika izy fa be dia be ny ohatran'ireny eto Madagasikara fa reto indray tena teto Madagasikara saingy sorana an'le tele fantakomany ny tarehany inona indray ny zavatra nahazo an'reto hoe na olany dadarabe reto indray ry zareo mba halalantsika hoe rehefa tena tia vola loatra tsika satria le fitiavam-bola raha vehivavy mantsy ny resaka dia efa nianarantsika teto hoe ho an'ny lehilahy dia le 3V ny anazy ny tena mahafatifaty azy inona moa le 3V ataovy mafy eny voiture eo ihany voiture veray vehivavy vefaroa vola voninahitra ary ny vefatelo vola ny mahafatifaty ny lehilahy zany dia vola vehivavy ary voninahitra fa ny mahafatifaty ny vehivavy ndray dia 3 L ozy isitsika ny L ray dia iny lehilahy dia mifaharoa lamody ary ny fahatelo lela manana lela be ny vehivavy tsy mifanditra amin'izany reo zany dia reo ny trandrana hoe ahoana ny afahana mijery an'izay ka zay rehetrarehetra zay dia hojerentsika indray reto rehefa tia vola loatra zany le olona dia lasa manatona mpimasy dadarabe mba hitady sitrana iny fa izy indray no naolana andao ary alefa indray zay horonan-tsary faharoa zay raha mandeha ngany mba handeha somatsara fa moasy iray malaza ho mahay mikarakara olona monina ao ambolo madinika parcelle 1336 no voalaza fa mitahiry vehivavy maro ao an-tranony mahasarika olona maro raha ny fitantarany manodidina io moasy io ny tovavy nefa no tena betsaka ny manatona ao aminy ary misy ny mifindra monina ao mihitsy eny fa na dia efa manana ny tokantrano azy ampahany tamin'ireo tovavy manodidina ny 20 isa tamina vanim-potoana samihafa no mitantara ny zava-niainan'izy ireo nandritra ny volana maro tao an-trano ny ilay moasy misy zany hoe tsy salama zany antegna dia nandeha tady hoe andeha tsabo-tena tao avy tamina namana zany natongavana tao nefa rehefa tonga tao dia tsarikarika le zavatra eritreretina zany le zavatra nisy tao fa vola foana zany hoaniny en plus anao tsy vitany hoe hoaniny vola fa mbola ataony ohatran'ny mpiasany ianao ao asainy mandeha mivaritena anao amin'ny alina dia vola azo avy any zaraina aminazy asainy mandeha amin'ny toerana amin'ny vilany amin'ny toerana luxe ony satria amin'ireny ony bebe olona manam-bola dia asainy mandeha any amin'ireny zay dia avy any dia amenanazy hoe avy tamin'ny rizika avy tamin'ny antaty nazahoanareo ny vola io tsy tompony tena mihitsy zany tao aminazy komandiny ianao hoe zao atao dia zao atao dia zao tsy tompony tena mihitsy zany zay tao voan'ny fandraikindraikena zany zay tao dia voan'ny be manaiky izy olona tsy miasa tsy manina nefa izy tatady volary dia lasa ary magaka lasa nylafika teo fa 20 vavy izy no lafika tao amin'le dadarabe dia nanaiky izay nataony rehetra tao dia farany tonga saina ihany le vehivavy taty arinana na hoe ary ahoana ary zay ndiatikay ay tratra ny fandraikirekena daholo izy rehetrarehetra eo dia le dadarabe zany sady mahazo vola no manana vady 20 ao anatin'ny tranony vokatra le inona le ody inona no mahatonga zay fitiava-bola zany hoe ilay vehivavy zany vokatra le mety tsy fisina ao an-trano dia lasa mitady vola dia dadarabe koa efa miandry fotsiny izy erisy izy zay iny anankiray iny satria ohatrany somary ratsiratsy moa zany le sary amin'izy anankitelo reny ty sary farany ty le teo hoe mbola azo farana hatramin'ny farany italie zavadriny tsy mety pozeny izy teo fa any amin'ny faraparana izy mantsy mamoaka an'le secret hoe inona ny natonga an'zareo nanao afaka ampianarana satria tsisy écolage satria vao niala taminazy ta koa fantany dia menacena ataony raha tsy manjary hoe aminaty laklenareo lakle ny fiainananareo mahatsapa fikorotanana amin'ny lafiny maro ireto tanora ireto taorininy na afaka azy ireo teo ambany fanararaotany ilay moasy
isan'izany ny resaka fitadiavam-bola sy ny resaka fitiavana. Mahatonga ny nanao an'izao zavatra zao zany mba tsy ho voan'izay koa le avy afara satria izay miala dia misy koa le vaovao hiditra dia lasa manimba ny tovovavy eto atamatavy le zavatra ataony ary efa tsy eto atamatavy ihany zany izy mivoaka hoe manao asa io fa efa juskany ivelany Majunga aiza efa tsisy olo tsy mahafantatra anazy fa izy zany tsy mety voasambotra amin'io asa raha tsy ataony io. Araka ny vaovao no hamarinina teo anivon'ny polisy de Serge vao marina fa voatazona ao amin'ny tobon'ny polisy ao Bazarikely ity olona voalaza fa moasy ity. Nanambara moa ny tompona andraikitra fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny manam-pahefana izay dia tia zany fa tsika mihitsy zany raha tsy tena roso misy koa ty ambany ty zany misy fotoana hoe toizana hoe inona raha zany ny zavatra mba raisika aorianan'ny conférence dia inona ny andraikitra ao raisika kristianina mba tsy trangany zavatra ohatran'izany intsony dia azo atao tsara zany miady amin'izany dala rehefa tena organise tsaratsika miaraka tsaratsika amin'iny fa ho tanterana mihitsy fa amin'izao fiangonana zao no amonjenan'Andriamanitra ny Madagasikara vona mihitsy sa tsy vona amin'izany iny hoe tena mila amin'ny firaisan-kenantsika satria ny tanora ny zanakitsika mihitsy ho avy ny fireneny dia ireo tena cible zareo misy fotoana teny amin'ilay mpatra zabotsy dia natataorana ny zazalatsika teny folo efatra ambin'ny folo taona misy olona ny volonté-diavy fa tsy anana numéro telefôna tany anambomanga kely tena laza mihitsy fa tena misy olona misambotra izy vavy tena tsy tenina ambin'ny folo taona atao sorona dia tena nitsovavomena misy telo pastera efa tena misy vita sorona dia fonanao fa tsy dia telefôna mbola karô dia mba tsy tsovavomena ndreky izy ilay anao hoe zovo mihitsy ianao amin'izany dia atao zareo ena dia misy fikambanana miafina any izay mitady sorona tovovavy dia misy hoe tovovavy hitsiny ny tena ilaile izy zany rehetrarehetra zany zany dia manimba daholo an'ilay tovovavyntsika rehetrarehetra sy ny vehivavy ka dia anjaratsika sisy ampomieritreritry ao ilay fitenenana karaha mijotsika ilay fahazo antoka fahazo ravaina tsara zany misaotra indrindra dada dia misaotra tsika rehetrarehetra nahatramin'ny fara fa anaovatsika. Voilà ta morphine. Misy solution koa zay angatahantsika amin'ny fiara-miasa eto amin'ny tanànan-drano koa hoe ny mpianatra catéchomène mba asio koa fampianarana momba ny tanora mihitsy amin'ny resaka fananahana io dia ny sampana ihany koa maromaro moa zay eo zany efa hoe lokantenany amin'izay fa miditra anaty sampana foana tsy saika be fa mila ampidirina anaty programme mihitsy fa tena hoe noho ny tsy fahalalana mihitsy zany no mitondra fahasimbana ho an'ny tanora ary indrindraindrindra fa zao ny kristianina mihitsy tena cible le devoly satria tsy kristianina efa anazy azitsika dia ny zanakitsika mihitsy ny cible ny devoly dia noho izany mampianatra isika fa rehefa maharay ny fampianarana mba mafimafy kokoa ny fiarovana ny zanakitsika. Saotra tompoko famarana kely an'le reny ary hofitentsika kely mampaherin'ny reny hoe ny reny dia ao anatin'ny ministère complet mihitsy sa tsy hay ny reny dia sady dokotera rehefa marary ny zanany mahita fanafody vetivetika izy anasitranana ny zanany. Ny reny dia mpahandro sakafo na cuisinière miezaka mihitsy izy mampifalifaly ninona ny ankohonany. Ny reny ihany koa dia femme de chambre rehefa mandeha daholo ny olona ao an-trano dia ny reny maninona tsy maintsy manadio an'io trano io. Ny reny koa dia mpampianatra satria dia mampianatra isan'andro isan'andro ny ankohonany zany reny zany. Ny reny ihany koa dia ina koa ny reny mpanampy ao an-trano satria tsy maintsy mibaby ny zanany mamita ny raha rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano tena ny reny zany tena hoe mavita ny zavatra rehetra. Fiara ven'olo fa rem-pianakaviana ianao e vitanao ve aloha io e vitanao io zay zavatra nampianarina anao teo misy zavatra folo teo dia za maingavinao andao andramana any andao lovo ampiarina le izy mba hitantsika vokany ao amin'ny fiainantsika. Dia ianao no andray n'inona izy le tena Andriamanitra teo, ianao no andray ny fiadanana voalohany.
mampiatra isika raha mena zavatra be dehibe koa tsika ao anatin'ny ndray andro nefa tsisy ampiaritsika dia tsy misy dikany ary nampianarina koa ary tsika mandritra ny herintaona nefa tsy mampiatra dia tsy misy dikany fa ny zava-dehibe dia zao misy zavatra kely mba voarainao teo zay amitianako azy averiky indre mandeha dia mba samy mitadity kely daholo tsika rehetrarehetra miteny malefaka tsara ao atokantrano miresaka ny vady aman-janakao ianao mba ahazo aina ny vady aman-janakao ambarao amin'ny ankonanao ary indrindra arabao izy rehefa maraina ny andro ary teneno teny-pahasoavana ny ankonanao mazotoa misaotra ny ankonanao ao anatin'ny tokantranao ary indrindraindra ihany koa teneny matetika amin'ny ankonanao fa tianao izy tsy fonao izy ary anisan'ny arena be ao anao ny fanananao anio ankonanao io dia manaova azafady manao mba maiza mifony raha ohatra ka misy tsy mety ataotsika reny ary rehefa miresaka amin'ny ankonantsika dia zao enoha izy ireo mila manana fahaiza miainotsika miaino ny ankonantsika mba sy tranga ny zavatra ohatrandreny satria tsy fifampiresahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka no mahatonga ny zanaka manaonao foana nampianarina antsika koa dia zao tsarovy kalazao ny daty naterahany zanakao dia manaova zavatra anankiray mba iombonana reo mianakavy ao anatin'ny tokantrano fa aza atao routine na tena hoe mandeha fotsiny entre libre sortie barana ny fiainana fa mba sy tsiro ny fiainana akafizo ny fiainana miaraka amin'ny ankonana aloha vao ny any ivelany sa tsy zay ray mpianakavino ny vady aman-janaka aloha vao namana any ny ankonana aloha vao ny any ivelany noho izany ny Jerosalema aloha izay ny asa voalohany indrindra raisy koa kasio ampitao fitiavana ny ankonanao fihino izy ataovy tsapany mihitsy fa manana anao izy reny zay miay azy ary indrindra manaova fety spesial matetitetika eo anatin'ny tokantrano mba izy fiombona mpitiavana aminareo mianakavy mazotoa mivavaka raha mbola kely ny zanakao izao ianao vao 10 taona voateraka ny zanakao zao ianao dia efa mitondra mbavaka no vadiny zanakao asika zany olona matahotra an'Andriamanitra ho kristianina ho tsara fitondran-tena za tena mijoro vavolombelona aminareo an'izany 10 taona dia efa manomboka mitondra mbavaka ny vadiny zanako ary rehefa nanambady ny zanako dia afapoa fa tsapako mihitsy avy amin'Andriamanitra asika le izy Jesosy ataovy tsara fanahy ataovy vola miasa tena mahavelona azy ataovy vola manana tahotra an'Andriamanitra zay agatanao dia maninona tonga aminao ny hoavy ny zanakao ny fahatafitany zanakao vavaka no manova zavatra fa tsy ny zavatra no manova vavaka ary ny farany dia zao manana tombony tsika nomen'Andriamanitra tsika ny fahefana androka ny asany maizina roay devoly ny ankonanao rireny eo raha tsy mety misotro rahan Jesosy izy handrahoiny sakafo tonga dia rahan Jesosy adoboko ao efa nisotro io ka nandeha hoaizy io mahery ny rahan Jesosy zany tsika kristianina iaino amin'ny finoana izany fampianarana atsika izany manasa lambany ianao mianaran Jesosy roainy devoly ninina nataony any Jesosy efa any ianao nisotro dite iny ranao iny ninana ron-doka iny ranao iny iny mofo iny Jesosy nivavaka zay fa zao vola efa nao amasinina avy aminao mihitsy tena hoe anao ny ankonako Jesosy fa misy fiarovana mahery vaky teneniko anao zany ataovy amin'ny finoany zany fa zany ny tombony amintsika FPVM tsy hoe rehefa manao asa amin'ny olona mahery izy ianao ataovy an'izao fa rehefa zanakao dia maninona tsy ataonao le izy andro ny zanakao hamasino ny rahan Jesosy io mitona ranona reo mianakavy ao anaty baiboly ao hamasino io rano raisimbe io fa nampanampinao an-trano ary manaonao foana raha vao mikitika ny rahan Jesosy mahay izay ataovy ny asa distance raha hitanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona miaraka amin'ny zanakao vavaka atao dia roainy devoly fa miteny anao fa tafasaraka ho azy tsoko vavolombelona aminao ny zanako faravavy niaraka tamin'ny olona dia hitako tena ohatrany hoe tsy dia milamilama le olona zahako nefany tsy te andratra ny fonjanako Jesosy asehoy ny voninahitra ao raha izy iny ambarao hoe fa tratrany nampiaraka tamin'ny olona telo samihafa tonga dia ravany sena vokatry n'iny zay vavaka fa tsy ny fitabatabanao tsy mifakizitinanao tsy hoe zay tsy zay tianareo ihany io ry mama fa iaino le vavaka ary raha mino anao dia hovonjena ianao sy ny ka mino sa tsy mino roneny
ianao angery reny natokan'Andriamanitra ho reny ianao hoe mahavita azy ianao hoe makarakara ny ankonanao ianao hoe tsy misy mahavita ny vitanao zany matoky valeur sa tsy matoky valeur tsy misy mahavita ny vitanao zany fa ny akoatran'izay mitady aka ny toeranao tsy izy reny aza taitaitra amin'ireny any a tsy taitaitrement zay a izy ne alina tsy mitomany veriko ty misy fotoana kivy mahazo kivy misy fotoana reraka mahazo mitomany misy fotoana tena hoe marary tsy maninona mahazo matory fa jamais miabandonne reny mpianakaviana hatramin'ny farany a reny mahavita azy a miany ankonana reny a tia vavaka zay ny ilain'i Jesosy zay sotra ny pasteurtsika dia hifarana moa ny fotoana fa misy sira farana izy ity tsy hoe be resaka be ohatrana ambositra daholo eto fa sira farany a satria amin'ny dimy hoe mirava dia tsy ataontsika amin'ny dimy fa latsaka hoe za mijery montre foana misaotra be dehibe amin'ny paster amin'izany fa eto mba misy lehilahy vitsivitsy ihany eto ohatrany tazako hatramin'le nanomboka teo a mba hatsangano hoe nitanany tena lehilahy azafady tompoko asuteka ny tena lehilahy zay mama mijoro tena lehilahy satria misy ny sasa mody paster azafady somary teny kely fa ianao lehilahy mba mila anareo koa zahay ka matambazo zahay mba comprendre reny ianareo rehefa avy miasa nareo mba sasoa calme zay ny sira farany ho ataoko eto fa calme ianao paster asa loza nareo mamaky gazety fotsiny fa mba jereo aloha vita fe ny devoiran'ny ankizy aza nafanay daholo ty rehetrarehetra ty mila fanampianareo lehilahy zahay sady zany iterytsika vehivavy ny amin'izany e tapitra ny amin'ny paster pio amin'izay aloha ny micro n'io paster io hifarana ny fotoanantsika sira farany ozy a matoa ny teny lehilahy teo a misy antony ny lehilahy ihany koa araka ny hirany rira tsy mba zafy zay matanjaka ozy izy sy mahery ny lehilahy fa tsy afaka mandeha irery ny lehilahy raha vao tsy eo ny vehivavy misy ny lehilahy mampahory vehivavy mahafaly ianao mihainao an'izany zany zao piolo micro an'io paster io misy ny lehilahy dia tena mampalahelo ny ataony ao tokantranao a tsy vitany tsy mampidi-bola fa mampiditra tahamaina sy totondry a mety misy mampiditra vehivavy hafa mety misy ny zavatra rehetra izay tena hoe hatrany etapindokatra ny paladia ny ao ampandrinao a tsy mba misy teny mamy misy ny zavatra tena hoe mampitomany ny vehivavy marina zany sa tsy marina ohatra ny vodaolo nareo zany ko maro ny tenen'le hoe marinako sira farany ne ty resahako ty e dikan'izany ry havako a zay lehilahy rehetra tonga eto a voninana ohatra ny rajao hoe niova neny niova asuteka aloha an' Jesosy a lehilahy zay tonga eto fa niova izy hiala tanteraka ao anatiny reny izy aloha zay mihaino anay amin'izao fotoana zao oralahy zay mahita anay amin'izao fotoana zao oralahy aoka iova mihitsy satria tsy herisetra no ilaina tsy vony no ilaina fa fitiavana no ilaina ao anatin'izany ny kalain-kalain ao anatin'izany ny tena hoe fividianana glasy ao anatin'izany raha reraka izy babeo e tsy hoe tamin'ny fotoanandro teriananina ihany dia hoe babeny eo efa nataoko an'izany mihitsy io vadiko io a nandeha teny amin'ny 13 mai zay fon'ny androny grève talory zany efa ela be 1991 fa rehefa reraka izy dia ozy ao babeko elao a jorovavolombelona leto amin'izany a saingy nienatra ihany ko moa tamin'izany nisy ihany dia ohatra ny hitan'le moraiky be dehibe dia ohatra ny tsy nataona indray le izy tena marina zany a fa zao fotsiny ny zavatra resahako aminao androany hivavaka ho an'ny tokantranonao zay tonga ety hivavaka ho an'ny tokantranonareo zay tonga ety hivavaka ho an'ny lehilahy rehetra izay mba tsisy lehilahy tena mampalahelo amin'ny ataony fa mba ho lehilahy matahotra n'Andriamanitra ka ho lehilahy mahery hoy ny mpitsara toko fahenina ny 120 ary ny vehivavy kosa
dia tena hitafotafo izy fedanane araka izany teny zany mba hitafotafo daholy ka raha mba maritra hatramin'ny farany ohatr' zao ianareo mihitsy le tena hojeren'i Jesosy voalohany fa tsy le fa lasa loha fa zay lasa loha koa mahazo ny anjarany zay tavela farany eto mahazo ny tena mitafotafo tsangantsika rehetra dia andehantsika ara-marana ny fotoana handray tsodrano ianareo ozy ny tononkiratsika hoe tiako loatra ny fitiavanao ry Jesosy mami loatra ho any eo an'ilanao lavitriny aia ravoravony fanay tena mpihoay toko ny fahasoavana aloha hitsy amin'le clé fa efa mitendry le mpitendry fanclé zay diny voalohany ihany a dia refrain tianao Jesosy zay indrindra tiany ianao rireny malala fiadanana ho anao tiako loatra ny fitiavanao ry Jesosy mami loatra eo anila lavitriny aia ravoravony fanay tena hampihoay toko ny fahasoavanao tena soa tsara lo ny fitiavana fiainanay matomivoatra dia notahia anisetra mahamay henjay inazy indraindra dia tsy lavo famitsoro ianao no miado ka mbola tokianao mbola hifikitra hamitsisina havitsinisina havitanay afatsy anao ry Jesosy taovy eo mitratranao ny tananao hively rano izay hataonay tsy hivadikamynao zahay mandrakizay tory ok teka ho an' Jesosy isika rehetra vavaka isika voninahitra ho anao Andriamanitra lay masina indrindra lay mahery indrindra lay ambony indrindra loloavina etapony lohanay misaotra anao zay tamin'ity folak'andro ity be de be ny resahana teto teny maro tsy ilaozany zay ota ho ny soratra masina koa fona aminao aloha zay alohan'ny kombona ny bokindray amin'ity folak'andro ity hafandray mantsy rehefa andeha ody izay hatramin'ny alina diovy sasao daholy zay tsy ankasitranao Jesosy fa raha nisy tompo avy aminao ka nankasitranao nataonay tsirairay avy teto na fijery na fihetsika na fisaina na dia atsasa-tsegondra azy ka nankasitranao raiso izany ho fahamarinan'ny tsirairay avy amarino ary ny teninao iny lehilahy iny iny vehivavy iny vao niainga tany tokantranon'izy no efa namarin'Andriamanitra mandra-pahatonga teto sotra Jesosy teninao mbola hifikiranay hatramin'ny farany reo reny rehetrarehetra reo na ny futur maman rehetrarehetra na ny etona ny manatrika any lavitra rehetrarehetra any tsofina rano Jesosy tena hoe eo ambany fahasoavanao isan'andro isy valim-pity manokana ho azy ary tsy izy ihany fahatrany amin'ny taranany ny taranany arivo mandimby rehetra ho ataonao ambany fiarovanao sy ny fanambinana fahatanterahana satria Andriamanitra ny fahatanterahana ny Andriamanitra zay hivavahanay Andriamanitra ny fahavokarana ny Andriamanitra zay hivavahanay Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no anarany ho tahinanne zay tonga teto sy zay niainao an'izao koa araka ny teninao Jesosy mpanompoko dolo reo za rehefa nifidiko izy
tsy ho ariako intsony izy mandrakizay sotra jesosy rainay zay ny an-danitra ho masinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo anay nio ziana sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay eo mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisy ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika hitanareo ane Jehova ka hiaro anareo tokoa izy hampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka hamindra fody hamindra fo aminareo izy hanandratra ny tavany aminareo ane Jehova tompony maro hanome nareo zany fiadanany zany izy ako fantatrareo Jesosy fa vo niteny anareo hoe sotra Jesosy dia efa ho avy indray mivalimbavaka manaraka fa efa mahazo ianareo zay ho vita ny fiangonana ho an'izy rehetra manao fiangonana ho vita tanteraka ny fikarakarana ny amin'izay vidy tany rehetra ho an'izay mbola tsy manana tany rehetra azo an'izany izy amin'izay rehetra mpikarakara ny asan'Andriamanitra ray manontolo amin'izao fiangonana lehibe misy anay zao Jesosy eto amin'ity an-tanàna ny rano ty jereo ny tompona andraikitra rehetra faraka ny teninao ho jeren'ny masoko izy hanasoa azy azay ny tokantrano rehetra Jesosy eo amin'izao ora sy fotoana zao mangatsika ny andro ny mangatsika fa ny fanompona mafana ary ny valimbavaka mafana isan'andro avy aminao zany ho anao ny voninahitra ho anao ny fiderana anao ny fanajana ambony indrindra raha io anao ny fanjakana sy ny fahefana farazay sy ny ankonanay tokoa dia anompo an'i Jehova izay ho tanteraka zany satria velona Andriamanitra zay ivavahanay velona koa zay rehetra manaraka azy sotra Jesosy andeha hody amin'izay dia tantany sy ovimbino dia araka ny teninao hoe hatramin'ny apôstôly nefa ny tenenako hoe ampy ny fahasoavako dia ampy ho anareo ny fahasoavan'Andriamanitra hatramin'izao koa mandrakizay sotra Jesosy ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny mifanahy masina amen voninahitra ny neo an'Andriamanitra irery any halleloja masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen tahiny Jesosy daholy amin'ny manaraka indray raha sitrapon'i Jesosy dahoary eo antsika rehetra zay nandeha fataratasiny momba ny nofo teo amin'ny heriny hamalitsika azy satria time mahafa mihitsy nataontsika androany dia mirasondria tompoko veloma tompoko